Kanani la la no, say I do vi, like sajubu ni na ijo, manja piavi, ni la ni chin ni la ni cha, manantu na ye yano, mi avi azade zao, manja su azamana fa ya woshua anja you know, manantu. Chachi lai tanzu no, azavela isana kanani la la no, say aruvi lai sajubu ni na ijo, manja piavi ni la ni chin ni la ni cha, manantu na ye yano, mi avi azade zao, manja su azamana fa ya woshua. Moantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa izay tarihiny ambasadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa dia ety Atapy Ambohidrabeto, faritra Itosy, distrikena Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny siny be andrandray ianao dia mbola mitoy miakatra trany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Yahva, Yahoshua ary Elia dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Yahoshua izay tariny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 032 79 145 42 032 79 145 42 ny Yas 034 75 936 00 034 75 936 00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fatungayani Andrew Vince Signora Nine Famiglia Neriton
tengirai se mi fanga di no e fai la ronia fatunga yani ftona vitsinyo yani famira neriton hey hey ya zanya mya wo shwai skuman zakap javanigo sartam sarake hey hey ya zanya mya wo shwai skuman zakap javanigo sartam sarake oh malako anarati ta inyo shwati gajabe ingomo hamarawo ta inyo shwati gajabe dubu dubu kanifu fali mai tanoti Pita pita kafala na fatafa wananja tikizao Ravu ravu manana mya ushaza Anoku yare kaminaye Batisa la lama Shwati gajabe ingomo hamarawo ta inyo shwati gajabe dubu dubu kanifu fali mai tanoti pita pita kafala na fatafa wananja tikizao ravu ravu manana mya ushaza Anoku yare kaminaye Batisa la lama Rifaye la ronia fatunga yani Ftona vitsinyo yani famira neriton Hey hey ya Zanya mya wo shwai skuman zakap javanigo Sartam sarake Hey hey ya Zanya mya wo shwai skuman zakap javanigo Sartam sarake Dubu dubu kanifu fali mai tanoti Pita pita kafala na fatafa wananja tikizao Ravu ravu manana mya ushaza Anoku yare kaminaye Batisa la lama
tena Auchois yarakalazastiky rendez-vous 4 mars kazovony tsy ho tonga Verindray izao ny anarany Auchois famonjeny izay rehetra mino azy natokana izao mezana voninahitra avy am'le raitsito zay nahatony izany verindray izao ny anarany Auchois famonjeny izay rehetra mino azy natokana izao mezana voninahitra avy am'le raitsito zay nahatony izany ndao idera azy ndao idera di ndao idera azy hoany Auchois ndao idera azy ndao idera di ndao idera azy hoany Auchois lehibe tokony fitiavanao anariray nanoloranao anao sazanakao fa aisotrany fahotany izay nampanay natolotrao ny lalanao andanitrao fa ianao nanao zay soanay sarobidi katunga zanakao ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Auchois dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany Auchois Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75
936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Ravo zay va mitera, ravo zay makalaza, terainay fa tena tsara, yaya vasi yaosa. Ravo zay ka mitera, ravo zay makalaza, terainay fa tena tsara, tsara
arapaine ny manolona daty ny fety fetiny aosoa teny katomarsa fetiny aosoa oany ayava idera sinilazeya oany aosoa ny vonina ideya oany ayava idera sinilazeya oany aosoa ny vonina ideya tsare beva yande manitraye mahere uaze vilaza uani ayabayeya tsare beva yande manitraye mahere uaze vilaza uani awosuayeya sai lalonchanja andiza tsika hoany aosoa tapaverina mivoninahy ny anarany aosoa merci l'ambassadeur de yaosoa isoa Samuelson Edouard aitsika amin'ny aosoa ao zay iny aosoa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatraminlanitry ny lanitra ny vonina iny aosoa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatraminlanitry ny lanitra zahay fapare ankalazany aosoa zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa zahay favonona zahay fapare ankalazany aosoa zokibe yayavandriamanitra faratampone ankalazaina amin'ny androny katimarisa na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olona afaky mifety tsy vitavita maresake na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olona afaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok chimiala Naramila nya waswachilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarsa meolala
Elia Eliazedia ambasadorany aosoa mikarakara ondrikeliny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara Elia Eliazedia ambasadorany aosoa mikarakara ondrikeliny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimaro sataonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimaro sataonay mipoake olo nafaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok chimiala Miaramila ni awaswa chilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarsha meolala Wa Refa miaramila de miaramila Sat chilani bala Nuts mis miala Zemata tanfarane Mala vitani fety tsy lany mamy fetiny katimary sa tsy ro amatany devoly sisa tana itsanay ambany tsy mala vitany fety tsy lany mamy fetiny katimary sa tsy ro amatany devoly sisa tana itsanay ambany Hitsa 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 Chimchok chimiala Miaramila ni awaswa chilani bala Chimchok chimiala Ankalazan katimarsha meolala Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany
tiny lanitra zarehetra teo vonjena ty manatonazy vao aminy ihany no lalana makany sambatry izay fa manarana malalana kawetinao anendanitry zahay etsapindray oatratraniray amle fiainana mandraky izay arovitoetry io anilanonza mba tsisy arobaka Yahoshua, Andriamanitra Samuel Saint Edouard. Andriamanitra Abraham Rafaverina Fatsitana Andriamanitra Isaac Panzakany Panzaka Andriamanitra Jacob Mandraky izay Tsiova Andriamanitra Ambassador Samuel Saint Edouard izy no nilaza izy rery no nanambara sambatra voalohany tindosy Madagasikara fampianarany Yahoshua famonjeno anao sy hoay Yahoshua malala no de raiko mandraky izahay rakotry ny ranomaso tsy misy intsony akaso Yahoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny panakina anareo ny fitsalina fanana ay fifalina ao amin'ny Yahoshua nibonay ny anay teraina mandraky izay zay zanany rehetra anompo tsy misy fetra Yahoshua le tena malina any andanitra nofony any zanany no akarana hoe ho anila ny fatateny zay tsy mila renao fa efa novonjena Yahoshua nanao sorona amonjena ny olona andao isika iara-dalina veloany izay mialangalana fambassador efa nanorola rakotry ny ranomaso tsy misy intsony akaso Yahoshua tafatsangana ny devoly tsy misy miangana rerakeo ny panakina anareo ny fitsalina fanana ay fifalina ao amin'ny Yahoshua Andriamanitra mahery Yahoshua irery lalana makantetery mandraky izay tsy very hoetinany andanitra manaova batisa de sava manompo de mivava fa tena mariny Yahoshua zay tsy kidy tafitory ambassador tsy nanorobony
fanahinao alusoroa azafaly maniratsy indroviny fanahinao savo viravira zay vovonjy mihirahira lalanay vokarakara Ratsitreony ranomaso tsy misy tsonyakaso Yaotra tafatsangana ny devoly tsy misy miangana Rerakeo ny balakin alareo ny fitsalina Fanana ay fifalina ao amin'ny aosoae Ratsitreony ranomaso tsy misy tsonyakaso Yaotra tafatsangana ny devoly tsy misy miangana Rerakeo ny balakin alareo ny fitsalina Fanana ay fifalina ao amin'ny aosoa Gracias a él estamos salvados. Te agradezco mucho mi Dios. Sus palabras nos sacian. Él quita los cargos de todo lo que están cansados. Dice sí que en vez del emperador pues no tenemos de salvación. Y mucha gloria sea por ti. Y mucha gloria sea por ti. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Glorificado sea tu nombre, es el sol que puede salvarte, salvarte. Es por eso llamamos Yahushua, Yahushua. Los poderes se volvían ante ti, ante ti. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Jolecita, escúchales, le podría te salvan. Jolecita, quierenles, le podrá te proteger. Tiavana famasinana.
e dia faly miaravatsika rehetra indray a tonga soa ato anatiny izao fandarina maraina mahafinaritra amin'ity alatsinainy ity dia miarabantsika rehetra ny atokantrano any miarabany ambasadorny Osoa Zadia Elia miarabany Siriana miarabanareo miravavy ihany koa. Ie dia za koa faly miaraba ny mpanaraka rehetrarehetra indray a dia faly miaraba ny ambasadorany Osoa Zadia Elia sy Siriana miarabantsika rehetrarehetra tonga soa eto maraina mahafinaritra miaraban'izy Rastyov ihany koa. Ie dia fifaliana be indray raha anay aminareo telo menada eto amin'ity maraina mahafinaritra ity a dia miaraba ny ambasadorany Osoa Zadia Elia miaraba ny Siriana miaraba ny Malala Tina Stiory a dia miaraba ny teknisiana miaraba mpanaraka ny RTVHFF. Dia ngamba tsy amedrasitsika ela ny ankizy efa maiky hianatra koa ny ankizy dahoary ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Osoa zany e. Ery fitiavana fahamasinana atsy tonga ny amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. Deu anao ireria isaikura mieritreritra dia no anao iavosoa satria anao no hoe fa mameno ahy da tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay ifokora mitemo deu anao ireria isaikura mieritreritra dia no anao iavosoa satria anao no hoe fa mameno ahy ka tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao apoko anao eny atraminy akaosoa satria tena tiako ianao ianao tena tika Osoa. Sao dia vononahitra ny anompanao Osoa vononao ny andeha anaraka anao fiainako rehetra dia fa nomeko anao Osoa ka inty ao manolo te rasoanjakao fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao apoko anao eny atraminy akaosoa satria tena tiako ianao tena tika Osoa.
efa ela iaho soany antsoana eny ela no ny andrasany anna ela toko izay iana no nantso ianao ihany no tondro iana lay zanaka tsy fo iverena ampizay iverena amtranonga sanakandove mandrakisa iverena ampizay iverena amtranonga sanakandove mandrakisa iana no antefany laite nefianavary mirenireny iana laitony ovonje iana no antefany safidy ianao ihany ilainiri iana lay zanakady iverena ampizay iverena amtranonga sanakandove mandrakisa iverena ampizay iverena amtranonga sanakandove mandrakisa sanakandove mandrakisa
Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
sambatry fanaiko kady tena velopisaranao meko vonina itrayanao yahosoa alleluia Kiolika faireare Ciuferi manirone aretanore Iano ya woswa Lena muni aina Pana futrai Iva yinya weto Awaminawo Ifana ichu Teresi tuetra Ifiki chizuru Apiana riti Amin fuk manutul Panawa umana kisa Ie dia avy nanaraka an'izay dessin animé izay indray tsika dia mitohy indray tsika amin'ny fandarina maraina mahafinaritra ny fanentanana moa zany tena nataontsika be da be ato anatin'izao indrindrandrindra fa efa akaiky ny 4 marsa efa 2 herinandro sisa raha tsy haiko 12 andro efa 12 andro sisa ny 4 marsa
dia ho avy dia manentana antsika rehetra ho avy tonga anatrika an'io fety lehibe io a satria tena fety goavambe mihitsy eo atao fanjakana soa zany hoe katomarsa zany satria fakalazana niverenan'ny famonjena sy niverenan'ilay anarana mitondra famonjena dia yahosoa zany ary ilay yahosoa ilay niteny taminao mihitsy hoe aza manota intsony mihitsy no avy eo amin'io katomarsa io ary izay mihitsy moa no tena mampiavaka ny yahosoa zay toriny ambasadoriny yahosoa ziadia Elia dia izay le hoe aza manota intsony zay satria ny ao aminy dia tsisy hoe mbola hoe manota kely na hoe misy fahadisoana kely ataonao fa tena hoe aza manota intsony zany hoe intsony zany a tsisy fetrany zany fa mandrakizay zany hoe intsony zany tsisy hoe androany manao marina dia rapitso manao tsy mety fa ny hoe intsony a dia hoe rehefa niala tao amin'io fahotana io ianao dia mandrakizay anao tsy miverinao intsony ka izay mihitsy ny zava-misy ato amin'ny yahosoa hoe tsy miverina intsony fahotana fa mandrakizay dia madio a marina tanteraka sa hoana izy tsisy hoe androany manao ratsy kely dia amin'ny herinandro indray ifona tsisy an'izay fa tena hoe afaka tanteraka mihitsy fahotanao a tena hoe tena tsisy hoe disidisy kely fa lasa tafananao ratsy indray a tsisy an'izay fa tena hoe afaka tanteraka mihitsy ianao a dia zay le tsonanareo hoe tongava amin'ny fety be io fa ankalazan'ilay Andriamanitra tena marintsika dia zao dia efa mimakomana daholo zay mihitsy dia aza atao hoe sakafo ny atongavana aty fa tsy mety tsony zany fa ny tena tokony atongavanao aty dia entiany yahosoa ianao te hanantona ny yahosoa ianao te araka amin'ny yahosoa ianao dia tongava aty fa aza atao hoe filan-javatra zany ny atongavanao amin'ny katomarsa hoe izaka ny katomarsa ianao dia eo foana ianao rehefa ianao tsy mety manapa-kevitra dia zay le ny tena ny ambasadeur ny yahosoa omaly hoe zay tena tiany yahosoa zay mitady any yahosoa ny tena hoe asaina zany na rehetrarehetra dia indrindrandrindra fa ny mpanaraka tsy tapaka ny RTVHF fa tongava amin'ny katomarsa aza mijanonao an-trano fa tongava amin'izay aty amin'ny yahosoa lasa aloha anao kokoa kely vetivety ary kokoa aloha any bakoly a eny akoronjana tsy nananeny a kokoa ianao bakoly a dia kokoa hitatamo a dia tsoa ihany kokoa a dia kokoa daholo nareo eny akoronjana tsy nananeny dia kokoa daholo koa any mpanaraka ny fitiavana famasinina rehetrarehetra ie zay zany kokoa zay tokony izy raha fa toizatsika hatrany fiantsonany olona hoe tongava anena nareo na mijery amin'ny télé dia any amin'izay nareo hoe tahaka izay anandeha fa rehefa ny tahaka izay a tsisy dika fa leo tonga dia anao tsisy afaka maverina ntsony iny fety iny fa amin'ny andron'ny katomarsa ihany io fety lehibe io dia rehefa tsy tonga amin'io ianao dia fa sady mahafinaritra be izany hoe ho avy eo yahosoa zay mihitsy any e ilay Andriamanitra nary tongotra aman-tanana anao mihitsy ny ho avy eo na ianao aza fa le mba maolombelonao fotsiny tonga mba tonga ao an-tsaina hoe andeha mba hijery zany Andriamanitra nary tongotra aman-tanana anazy na hoe tsy ahita masina fa mivoninaintiny manatrika eo a na ny fiderana dia efa maneho ny hoe fahatongavany zay dia efa mahita anazy any ianao na mahita ny ambasadorany yahosoa any anaraky ny teneny dia efa mahita ny yahosoa ianao satria izay ny teneny ambasadorany yahosoa hoe mahita nareo dia mitovy amin'ny mahita ny yahosoa satria mampiralana azy zany mitovy rehefa mahita ny rainao dia mitovy amin'ny mahita ny ray ihany misy ara ny tsiorsezy raha ohatra hoe misy mpanakanjo avy any ivelany le mpira malaza reny dia hoe ho avy aty Madagasikara dia efa fiomana reny hoe tsy maintsy tonga any amin'izay anatrika an'izay fa hoe mba tonga eto zany ny vazaha hoe malaza avy any ivelany dia zavatra ohatry izany ara tena hoe mampiazakazaka anao sy mampisomebiseby anao hoe ahoana nanaovako an'izay amin'izay fety izay fa ity tena hoe ilay Andriamanitra namorona anao ilay namonjy anao ilay nandatsaka ny rano anao mihitsy ny tonga aty ambonin'ny tany tonga aty ambodrabe amin'ny katomarsa tongava afa ihany le mahita sy manatrika toy izay le tantaraina ianao a avy enao mety efa niova koa le fitantaran'ilay olona avy enao mangitangitaka fotsiny hoe takizay zany andeha nefa raha mba nandeha zao ianao a tena hoe sady fifaliana tena hoe hoentinao mody manaraka anao any mihitsy hoe fifaliana ho azy nao amin'ny katomarsa io ny atao amin'ny yahosoa zany ny fifaliana tsy hoe tonga ny katomarsa dia mamonjy fety ianao dia faly dia izay dia vita fa mandra-pa any amin'izay lalaka le anao rehetra any dia mijanona ao anatinao foana le fifaliana ary tena hoe mampiova ny androm-piainana ray manontolo mihitsy raha ohatra ianao zao a 4 moa talata
dia mandeha miasa ianao larobia fa hitanao fa miavaka ny raha miasa ianao mbola mitoiko mbola mitoy raha mandeha miasa n'izay anao any amin'ny lakamisy tena hitanao fa miavaka mihitsy amin'izay anao any amin'ny raha mitamin'olona rehetra any amin'ny fifaliana ao anatinao ary mety ho tsapanao mihitsy tena ohatra niova zany sarany ohatra mifaly foana na mandalo olana renao mety fifaliana foana ny ainanao ary izay mety hitarika ny fiverenanao amin'izay andeha hanompo any Aosoa amin'izay ka izay mihitsy inge tsy io re le olona manatrika katimarsa inge avy eo miverina foana amin'izay satria nahita tsirona hita n'le fifaliana miaraka amin'ny Aosoa dia tamana tsy te ala tsoa dia izay ny antsoinainao hoe tongavy fa tsy hanenina zany ianao ka zay izy mankony hoe ny akamaroan'ny olona le resalasa zao le olona le tonga namonjy an'le fety be any Aosoa le katimarsa reny daholo dia zay ny antsonanareo hoe tongava fa tena tsy mampanenina mihitsy ny ange io e tsy mampanenina fa zao mbola misy 12 andro be zao tonga dia afaka miomana tsara mihitsy ny ianao tonga dia alefasiny ny ferana sy ny rehetrarehetra ny mpampiasanao tonga dia tsoro mihitsy tonga dia tsoro amin'ilay mpampiasa mihitsy hoe za andeha hamonjy an'ilay fety le Andriamanitra tena maro za na mety ny mpampiasanao koa ary mety ho anontany anao fa fety ninja na izy zany dia efa tomoko izy hoe andao anaraka anahy dia hitanao ihany koa ny fahatsarana iainana any amin'izany Aosoa zany dia ho anao homaniteny izao daholo ny zavatra rehetra ny akanjo sy ny rehetrarehetra hatria misy fotoana manjao mbola hampanjaitra ny sasany dia rehefa le fotoana kaikaiky ohatra zao matetika ny ondrikely Aosoa mampanjaitra daholo dia le mpanjaitra anjairina mitovitovy dia tsentsena amin'izay dia eo ny ianao amin'izay tsy vita eo ny ianao fa dia n'izao dia efa tonga dia ataovy daholo homany daholo ny zavatra rehetra na ny zavatra hoentinao amin'izany tonga dia afaka homaninao dia n'izao hoe zany anao an'izao zao daholo no homaniko satria araky ny teny ambasadorany Aosoa ihany koa dia hoe isambatan'olona ny fijeren'ny Aosoa amin'io hoe jereny zany hoe ity olona anankiray ity hoe tena hoe manome voninahitra na izy rery fa tsy hoe ho jerena hoe ity groupe mandihy ity na hoe ity groupe manao fety ohatra zao ity fa toy dia hoe isambatan'olona mihitsy ny jerena ny fanomezam-boninahitra amin'io ka ho anao na ondrikely Aosoa ianao na mbola vahiny ho tonga ianao ka hoe tena hoe te-hankalaza ny zan'Andriamanitra tena maro zany sy hoe hanome voninahitra anazy dia ataovy izay farany tsara eo am-pelatananao tsy hoe ianao koa hoe za tena tsisy vola tsisy akanjo fa izay tsara indrindra eo am-pelatananao hoe manome voninahitra anazy fa Aosoa tsy mijery ny fanananao sy ny hoe zava-bitanao fa ny anazy rehefa hoe ny tsara indrindra eo aminao natolotra anao dia efa ampy anazy sy hoe mahay ianao manome voninahitra anazy amin'izay eo am-pelatananao amin'izay anananao hoe nafoy ve ianao ny zay rehetra teo am-pelatananao fanomezam-boninahitra anazy nafoy ve ianao ny fanananao rehetra ho fitiavanao anazy zay ny anazy ny jerena fa tsy hoe ny vola be anananao sy ny zavatra rehetra hoe afoinao anazy izy zao ohatra hoe misy manasa zany ianao olona manam-boninahitra be sy manakaja be zany no manasa anao amin'ny toerana tena hoe raitra dia raitra dia ianao ve dia hiteny amin'le olona nanasanao hoe satompoko tena tsy manam-bola andehanana amin'izany tsy manana akanjo tsy manam-bola fa aleo za tsy andeha fa ianao tsy maintsy hita rehetra na sanao eritseroa mindrana akanjo mihitsy andeha hindrana akanjo andranina sa dia mba misy tsara ao aminazy ao za ato aminaty tsisy dia vao may le Andriamanitra tena avo indrindra manasa anao dia tsy karika tena mampamorona tsy misy zany zay misy masy le izy tena ohatr'izay zany izay masy le hoe fitiavany ianao tena hoe tiany Aosoa te araka amin'ny Aosoa tena hoe tsara be tsapanao le fahatsarana miaraka amin'ny Aosoa dia tena mitady hevitra ianao na hetseroa mitady hevitra atsisy an'izany hoe za tsy manana na za tsy manam-bola dia sao dia gaga ny anay tokantrano hoe dia zay zany ve andeha amorona tsy misy zany dia andeha hitrosa zany fa ianao zany mahita hoe aiza ho aiza le farany tsara eo aminao hoe manahoana izy ity mantsy tsisy hoe tsy maintsy ohatr'izao na tsy maintsy ohatr'izao fa ianao mahita hoe ty tena maximum ty dia anjaranao ihany mijery an'izay fa aza atao ambany zavatra zany le katimarsa le zavatra hoentsika amin'io tena hoe faran'izay tsara eo am-pelatanantsika mihitsy satria Aosoa mihitsy no manasa antsika Aosoa mihitsy no manatrika an'le fety tena tsara zany tena tokony ampadodina anao mihitsy zany hoe le Andriamanitra nahary anaty no anasana tena efa hoe tsy ady mihitsy izy atonga mihitsy tena hoe mampientanetana be mihitsy zany tena hoe tsy haiko tsy mihitsy
dia izay hoe aza varibariana tsononareo fa efa akaiky ilay fotoana tonga dia homakomandy daholo ny zavatra rehetrarehetra momba anao a dia aza menamenatra za mihitsy manao ina moa le manao repo any amin'ny mpampiasa reny hoe tonga dia tsory amin'ny marina e tonga dia tsory marina hoe za andeha hamonjy an'ilay Andriamanitra tena marina za fa mety misy zao tsisy mahamenatra izany mety misy zao ka ohatra zao hoe raha vao manapaka ianao amin'io dia voaroka ianao miala amin'ny asanao misy zao ka ohatra an'izay dia eo amin'izay ilay mahatonga an'ilay olona misalasala hoe dia ahoana zany fa alamina fa rehefa ohatra kosa ka efa mba niteny ianao efa niteny meloha tsy nahazo autorisation dia anjaranao amin'izay avy eo misafidy mbola andeha asa ianao sa andeha hanatrika an'ilay fety katimasy ianao zany malala ny manandanja aminao kokoa hoe iza ny manandanja aminao le Andriamanitra na ary tongotra matanana anao ve sa tia nofo be anao ty satria rehefa maty any ianao dia tia nofonao ty mivadika vovoka fa le fanahy ao anatinao ny mijaly any amin'ny fahaverezana ka anjaranao misafidy hoe hamonjy an'ilay fanahinao sa hamonjy an'ilay nofonao le izy koa tsy ohatra zao hoe le manasa anao a le tena le namonjy anao le nandatsaka ny rano anao izay tsy voavidin'ny volanao le raha nalatsaka sy le famonjena nomeny anao dia mbola sahana avy eny hoe allo za hiasa ka hiasa amin'io fa tena voaroka anie za reto raha vao tsy miasa amin'io dia izay le tena ke alenao ve le vola ato ty vola ty mantsy mbola azo karohana mbola azo tadiavina fa le raha nalatsaka Ochoa taminao tena tsy voavidy vola efa nisy moa le compte tany ambassadeur nationale Ochoa zany nividy anao aty amin'izao tontolo zao satria ty zao tontolo zao ty zany efa nidevoly daholo efa nidevoly zany tompo ty zao tontolo zao ty ny rivotra ny tany ny rehetrarehetra dia nisy ny compte nataony hoe nividiana Ochoa tamin'ny rano ianao dia raha ohatra zany tsy nividiana Ochoa tamin'ny rano ianao fa ianao indray no mividy manalanao amin'izao tontolo zao mandoha vola zany dia voavidinao ve ny rivotra ny iainanao hoe 4 taona ianao miaina eto ataontsika 30 taona dia io ary ny rivotra iainanao anaty 30 taona satria ny côté fotsiny hoe raha makany amin'ny hôpitaly ianao a dia mividy oxygène ianao ohatrina mividy ny oxygène ataoko hoe 1 litre ny oxygène vidinao dia ohatrina mividin'izay dia voavidinao ve izay mandritry ny fotoana iainanao eto ambony tany ny tany iainanao ny atmosfera rehetra ny sakafo ny rano sotonao ny rano ny zavatra etra eto amin'ity zao tontolo zao ty zany voavidinao ve zay dia ohatr'izay le izy nefa nividiana Ochoa mamay-pony ianao tamin'ny rany amonjenanao analananao anatin'ny zao zavatra rehetra zao tao anatin'ny teo am-pelantanany devoly zany ianao ny esorina dia nidiovina ianao nafana lasa madio be miaraka amin'ny Ochoa dia anjarantsika tsirairay avy mandinika tsy mieritreritra hoe inona ny tokony ataoko aiza ny safidy tsara tokony aliako fa izay manoro hevitranao hoe tongava ty amin'ny Ochoa fa izay ny safidy tsara indrindra dia tongava amin'ny katimasy satria manko ny asa koa tsy niny mbola afaka tediavina foana iny rehefa voaroka efa ndao indray aloha tsika ara naraka zomba mpihetsiketsika vatana kely indray aloha amin'izao maraindrainy izao zao ary Zumba! Anao iso fongotra atsika aloha alohan'ny kotrana anazy. Sofinao ambony. Sofinao ambany. Ao 5, 6, 5, 6, 7. 5, 6, 7, va. 5, 6, 7, gauche. 5, 6, 7, droite. 5, 6, 7, pousse la loupe. Oh, Michel, passe un bandit, tiens. Oh, et tout ça, mandaka. 5, 6, 7, tout vite, gauche. Gauche.
Ataontsika tsotsotra indray amity a 5 6 5 6 1 3 6 7 posikely farany ity tsy apasambany indray nanataontsika miaina ivonaotro zao aveo ampiry 5 6 5 6 7 Zumba! Ie diavina naraka n'izay kotrakotrana niaraka tamin'ny andisy indray tsika ilaina didandrindra maraina ohatra zao mihitsy ny tsara mikotrana fa tsy misy manana afaka mikotrana atoandro io arakaraka n'le zavatra ilainao ihany ohatra hoe ampitombo sofla zao ianao dia atoandro le migagnaina be le rehefa miazakazaka hoe mba manana ohatrany hoe mavita lavidavitra ianao rehefa miazakazaka dia rehefa maraina indray ianao ohatra hoe mba mampy ohatrany mba mampisokasokatra amin'ny vatanany eo arakaraka hitanao le miazakazaka dia le atoandro be migaingaina be reny dia eka hitako mihitsy re dia misy hoe aia tena tsy mba malala misy anyasana dia sady efa miazakazaka atoandro be dia mbola manao plouson ngesa be dia zay mihitsy dia reny zany atao reny dia reny lasa mba matody lavitra be anao rehefa miazakazaka dia sady manome fahalalaka anazy indray a raha ohatra hoe te hanehana vatana ianao dia le amin'ny atoandro be iny mety satria amin'iny zany mivoaka daholo ny hatsemboana amin'le mamay be mihitsy fa tsy haiko aloha zay fetraka eny tena marina ve tena fa io koa matsiny nge manahirana be ilay manehana vatana mampitombo anazy mora kely fa manehana anazy amin'izay zafady indrindra manena anazy amin'izay manahirana be reo manena anazy satria misakafo koa mihena rehetrarehetra mihena daholo dia izay ianao fa le izy rehefa vana izay tsy mety mihena mihitsy koa arakaraka ohatra fiasan-tsaina koa mahatonga anao raha ianao zao diso miasa saina loatra tsy hay tengeza mihitsy ianao fa misy ny olona zarany a na efa tena hoe na efa tsy misakafo sisy ohatra lasary foana noany a fa vomba ohatra ny indray mampangeza anazy dia tsy hainao tsy hoe nefa ny olona mitena rehefa te hena ianao dia mihinana lasary be tabe mba atao le zavatra makirikirina zany no hanina be tabe nefa arakaraka ny hinany an'iny ohatra vao maika izy mitombo indray dia tsy hainao tsony hoe ianao mihitsy zany nefa tsy mety zay zany le hoe vana angambana io koa misy nahinakanina be tankineo raha tsy mety miangeza mihitsy fa zeny be dia tsy mety efa amin'izao andro manorakorana zao zao izy be nadra tena hoe ratsiratsy misy moa ny andro amin'izao dia tena sahirakirana misy zao ny mpanasa lamba amin'izao a ny rem-pianakaviana dia kirazy daholo nareo le mivelona amin'le asa sasa lamba moa zany amin'izao ny tena mampalahelo satria ny tsy dia mampanasa tsia na mpampanasa satria ny andro ratsy dia tsy hita hoe atao ahoana fa zay le mena amin'izay zava-misy eo zany dia efa io zany misy eo dia torak'izay koa le mpakarano reny amin'izao koa rehefa avy koa manko ny io na tsy dia mampakarano koa satria mitady rano dia
dia courage daholo e courage daholo fa izay mitsango eo moa zany dia efa tsy maintsy atsehana daholo amin'ity fiainana efa manahirana ty izay le fiainana eto ambony tany izay manahirana dia izay ny iantsonanao anantina ny aosa satria ity fiainana eto ambony tany ty nefa tsy isy vahaolanao an'ity tsiny io efa meratsy foana araka tena ambasadorina sao hoe makany amin'ny fampitena ty tanty ary ty tanty dia tena hoe amaly anao mihitsiny satria ianao nanota nefa izy indray no ianteimana miatra aminazy daholo zany ny zava-dratsy rehetra dia tsy maintsy ho tezitra koa satria ny tany tsy hoe araka ny eritreretintsika hoe tany dia angaditsika dia eo tany eo ohatsiny fa io ny miaina ohatra miteny io ary mitatarany amin'ny dada ny zavatra rehetra izay manjoana azy araky nefa ny tany anaty soritra masina moa tamin'ny tantara tany aloha tany dia tena nitaraina tamin'ny dada avy mihitsy tany hoe ny olombelona manao zao eto amin'ity tany ty dia nefa noho ny amin'ny zavatra nataony olombelona nanota dia ny tany no mpitena normaly izy raha ho tezitra hoe za ve tsy nanao nataony dia za indray ny mamaly amin'izay izy ka mamely amin'izay jerezo fa zao zao fa avaratra nefa mamiryfiry be mangatsika be am'reo fa vadibadika tsy hainao tsy nefa vaditra mamay be amin'ny ataozy dia mangatsika be amarina serifa dia avy be any koa ny anaty nefa raha fa varitra taloha zany to dia misy ao anatin'ny herinandro to dia herika fotsiny eo to dia herika fotsiny tsisy hoe mba misokatra zany lanitra fa to dia herika nefa amin'izao misy mbola migaingaina tsy fantatra zany hoe migaingaina mamay be ohatran'ireny tena mandoro le hafanana mandoro mihitsy raha dia ny hafanana amin'izao raha taloran'olona hoe any Toliara any Majunga tena mamay be ny andro fa aty Antananarivo atotonony amin'izao mivadika indray hoe aty indray tena mamay be dia any Majunga indray hoe antonitony tsy hainao le izy zany mitombo ohatra ny foady an'le teo raha fahalalako anazy satria Toliara zao dia mitaraina hoe mbola ny aty amintsika io mamay fa mbola amboniny io neny amin'zareo dia neny Majunga koa izay efa namay ny endry teo fa mbola amboniny izay indray amin'izao tena hoe efa mitompo zany le zava-misy taloha mahay ny tantara hoe tany Toliara dia na mandeha amin'ny alika anao tena mamay zany mbola taloha dia nefa amin'izao koa efa mahatsapany zany aty Antananarivo hoe misy arenao efa maka alika anao mbola mahatsapy any tena mbola mamay izy ianao raha manao mandeha ny an-dalana eny tsy manao kapa fa tena tonga dia mamay be mihitsy ny faladianao tsy matafandeha mandeha amin'ny arabe fotsy dia saina mba tsy nanao kapa fa tena misaotisaoty kely mihitsy anao mandeha amin'ny arabe dia mandeha malakilaky mihitsy anao mampita ery amin'ny bozaka sy ery amin'le tany satria tena ianao mihitsy tena tsy vita tsana tongotra tsy mikapa tsony ny arabe amin'izao tsy zaka zany nefa mbola voafanana zany mbola voafanana mamely daholo na ny atsika na ny hafanana na ny rivotra koa ny rivotra to dia manapatapaka azo tsotro zao fotsiny tonga dia hoe ny rehetrarehetra zany to dia mamely daholo ka ho anao dia tongava saina hoe efa zavatra tsy normal tsony zany fa efa tena hoe efa tonga mifantaterahany teny zany ka ho anao tongava saina amin'izay kanefa tsisy nanambara zao rehetra zao fa tsy ny ambasadorany ao sy aty Ailiany ny teny hoe amaly io tany io zao ny zavatra anjohan'ny tany ka tanteraka izy zao dia tanteraka daholo ny fampianarana ambasadorana ao dia anjaranao mandinika hoe hoaiza zany tokilalina lianao aiza moa ny alalana zany zao raha tsy niteny ambasadorany ao sy aty Ailia tena tsisy fantatra zany ny olona zao mieritreritra hoe anoho ny fikorotana course de zone efa kely sisa ny course de zone zao ny scientifique samy laza n'izay tiany tenenina daholo dia nefa tsy fantany akory fa hoe tsy zany akory ka zava-misy fa tanterahany teny fa tanterahany teny ambasadorana soa daholo ka ny zava-misy rehetra na ny scientifique any mipotsatrika mihitsy amin'izao ny amin'ny teniny ambasadorana soa ohatra le nataony ambasadorana soa tamin'iny hoe inona mampasira ny ranomasina fa scientifique witermanie mihitsy ny potsatrika atao hoe sainy mihitsy ny namaly anazy ny anazy fanazavana scientifique nefa rehefa tena diny le scientifique tsy mahavaly an'le izy akory nefa le izy rehefa valiny dia ohatrany hoe kely zavatra tsotra kely ohatry zany fa tsy takatra izany na ny manam-pahaizana ary tena hoe araky n'le fiteniny tanora hoe misalu le misalu moa zany dinidika izay hoe tena hoe tsy miala fotsitsy voavaly ie dia tsika anaraka zanam-pandarana manaraka ndao ary
Ie dia izay moa mahakasika n'iny tapaka be ny tsinaiky iny a fa ny zavatra afaka resana tao anatiny dia tena efa malagaza nefa efa mba maromaro mazaka an'le sangisangy na dia misy zany azany tsy mazaka tao anaty fanaovana an'ireny dia misy zany ny akamarony dia efa mba malala hoe sangy ty raha ohatra hanaovanao zany izy a dia mety tezitra izy eo fa rehefa ampahafantarinao izy hoe sangy sarika dia masay sangy sarika dia izy raha avy eo meme dia izy ary meme fa raha io kosa anao tsy nampahafantarina anazy tsy io tena tezitra izy a tezitra izy miafara amin'ny ady sangy mihoatra ny loha kosa be ohatran'le misy pelaka teo zao le sarim-bavy teo iny fa mahafinaritra hoe misy ihany ka ny lehilahy tsy manaiky adalana mahafantatra hoe tsy mety le izay mihitsy tia napita ao anatiny iny
ny betsaka zany malala hoe tsy mety ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy sy hoe misarim-bavy zany tsy mety zany ka raha dinina zany de ny olombela zany malala ihany hoe tsy tiana zavatra tsy mety tiana tsy tokony atao ty fa de magaga ihany ny olona hoe de mbola misy mihitra ao anaty mafantatra ihany mafantatra ihany hoe tsy mety lehilahy miaraka amin'ny lehilahy tsy mety ny sarim-bavy fa vehivavy sy lehilahy ny tokony araka nefa mbola tena hoe fiangonana mihitsy ary no miditra anaty izany sehatra zany hoe lehilahy samy lehilahy atao mariazana am-piangonana vehivavy samy vehivavy atao mariazana am-piangonana ka tokony samy tonga sainantsika amin'ireny zavatra ireny hoe efa atao fampimehezana fotsiny hoe ny olona ka tsy mety fanafinaritra roa itsory fa zay tratra rehetrarehetra teo de tsisy nanaiky zay mihitsy tsisy nanaiky zatra nitsoka daholo ny lehilahy rehetra de atao zay le lehilahy za tena hoe nampanaovana makiazy tena hoe natao tena hoe fa voafantan'le olona fotsiny io fa bokibokina io fa tena hoe lehilahy mody manao soforma vehivavy de toy de tsy manaiky tsotro zao le lehilahy zay indray tsy mihitra am'izany fenao sarim-bavy ny fantatra raha vehivavy iny normal manaiky fa nefa ny zava-misy am'izao nefa tsy hitanao ivelany ahoany ty de ahoany ty le niteneny ambassadeur ny aotra le resaka hoe bibilava efa betsaka zany eto ambonin'ny tany tena hoe efa betsaka na eto Madagasikara fotsiny de tsy fantatro ntsony ahoany ty olona miaraka amina ty efa mbola olona hoe ty sa efa biby ny tafiaraka tamina de zay ne tsona ianao hoe tena aza variana ny ivelany any zany efa betsaka anty olo eto ambonin'ny tany de na ny olo eo akaikinao ara tena mampamainy be anao surtout hoe manao fihetsifihetsika hafahafa zay izy fa tena efa tonga de mahatonga saina be mihitsy hoe sao zay tsolay ty akaiko ty ka zay le tsonanao hoe tongava aty amin'ny aosava aty amin'ny aosange tena afantarina zavatra be de be mihitsy ny za zao taty tena tena lasa ohatrany lasa mahira-tsaina be ndray zao satria ndray mbola mainao manam-pahaizana eko zay ke zavatra tsy manam-pahaizana rehetra hainao daholo satria tonga de hoe ny secret zao tontolo zao mihitsy ny fantatra anao na reny resitsika zao ohatra hoe atao fanjakana zao misy le olona zao loatra le manao fikarohana izy mahakasika ny zava-misy maneran-tany ohatra hoe mahakasika ny ovni reny manam-pahaizana ny ivelany any andafy reny manjao raha mijerytsika ny documentaire mandeha atao amin'ny RTVSFF de misy le momba ny extraterrestre de mikaroka zareo hoe fa ahoana ny nahatonga ny ovni ty fa tsy mety mahafantatra mihitsy misy ao mikaroka tena ovni marina ve reny misy reny nefa efa misy investigateur efa tramina 20 taona manao fikarohana efa 20 taona nanao fikarohana izy mahakasika ny ovni fa mbola tsy nahita ny secret momba an'ireny foana nefa ambassadeur ny Aosoa tonga de napoitra ny tamintsika daholo hoe zao ny secret momba an'ireny zao ny atongavan'ireny azagaky nareo fa hipotsy reny afaka hoatsoatsy efa misy ny misehony amin'ny lany zao ny ao anatin'ireny zao ny antony anaovan'ireny ao levomao atria rehefa le varzareny koa manko manao fikarohana atao inona zany antony angalany atsika olombelona fa maninona atsika nalainy de maka fotsiny misy olona hoe tratrin'le levomao de ampitantarany hoe zao no nanjo fa ny ambassadeur nao sa to de nitantarany zao ny antony angalany anareo anaovanareo ohatra ny clonage alainy zany ao ny adiainanareo de amorona ny mitovy aminareo de reveo iny biby iny de reveo iny mivady aty amin'ny olombelona ety de lasa mitombo zany ny taranaka ny extraterrestre lasa adiainana biby de nefa zany tsy takatry le manam-pahaizana zay nao mijeran'le documentaire reny te hiteny za ve de tsy fantatra re fa misy zao le manam-pahaizana sinoa iny le tamin'ny documentaire Angli moa ny anarany iny de manao fikarohana izy tao anatin'ny 20 taona izy mahatondry zareo hoe izy indray zany manam-pahaizana maindrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao Einstein notre ère moa zany fiantsondry zareo anazy de tena hoe manam-pahaizana be nefa manao fikarohana momba ny ovni sy ny extraterrestre fa tsy mbola lazan'izany zavatra nambarina ambassadeur ny Aosoa zany no midika fa tsy hain'olombelona mihitsy zany zava-misy eto ambony tany ary zay koa mbola proof avy any ambony ambassadeur ny Aosoa de fantany daholo ny zava-misy eto amin'ny univers sy zava-misy eto ambony tany satria izy nahita ny famorona izy zany mahafantatra ary misy an'izao ary misy an'izao de fantany daholo hoe itya
anao an'izao anao an'izao dia efa nambarany tamintsika daholo moa zany zavatra Na hitra isoratra masina lazatsika ndray raha mbola mahay no manam-pahaizana satria tia nohony ambassadeur sao dia lasa haitsika daholo zavatra professora doctorat fa na manana doctorat mbola resiny ato amin'ny fanjakana sao satria tsika efa malala ny zavatra ho avy ary efa ho fantatsika daholo zay ne mbola mahatsara na zava-misy amin'ity tany ity amin'izao ary fantatsika hoe efa tsisy miazona tsona ny tany le hoe mivembena ny tany omamo ny tany na izany teny zany hoe tsisy nahafantatra raha tsy ny ambassadeur ny aotra ianao zany mieritreritra zany dia hoe mivembena ahoana moa zany ny tany ve miorory ve zany le tany sa hoe ahoana fa efa zay le fampianarana efa mazava be mihitsiny dia tsy hitako tsony eny zay tsy anatonanao any aotra e zay tongava ny 4 mars fa amin'io na hitanao ny atsarany aotra tena hoe ahitanao zany hoe miaraka amin'ny aotra hoe zao zany fety ao amin'ny aotra zany hoe fanomezam-boninahitra ny aotra ho hitanao amin'ny 4 mars io ary ianao reny inao mihitsy ary mety hiteny efa mirava sady ve amin'io nefa 4 mars misy teny efa ny amin'ny raiky amby misy ary tsy efa tsisy fodina tsofa to dia eo efa tsy hitadidytsony ary hoe efa maizina kay ny andro misy ary rehefa tonga amin'ny ray alina dia mbola minitanareo misy ale tamin'ny herintaona dia misy ale fizarana koa dia efa amin'ny ray alina dia inao amin'izay amin'ny ray alina fa gasy zao mbola tsy amin'ny fito ny anany tena nisa tena ampimianakiny koa le efa andro efa amin'ny ray alina ohatra zay dia mbola mizara sakafo foana tsy mety mifarana mihitsy le fizarana mandeha makany le sakafo hatramin'ny maraina na le vahina zao misy vahiny tonga eo maraina dia miteny amin'le mpiandraikitsany arina asa mety mody aloloha androany zay niteneny vo maraina fa zay ho sisy niteneny ray aman-dreny hoe mila mody aloloha dia firy zany dia mety amin'ny 5 any mody eo ake tonga eo amin'izay izy efa miray alina izy indray nitenena fa ngainao tsy nody aleo rapitsika nefa izy niteny hoe mody aloha tsy hitany le fahatsarana sady mahatamana be nge le izy dia rehefa amin'izay izy amin'ny heriny atonga eto fa tsy mijana any an-trano tsiny efa tena kaefa ohatra zao zany miaraka amin'ny aotra zany dia izy ndray rehefa no mitona n'le olona tany an-trano le niteny taminazy hoe mila mody aloha tenena nareo tonga avany fa nareo koa tonga any tsy te ody koa nareo dia ohatra izay le izy rehefa miaraka amin'ny aotra toy dia tsy te ody tsony ianao fa ravana fotsiny misy ary le mandiry eny dia ambassadeur zao fotsiny miteny andana mody amin'izay dia ny ondrikely ary mbola dia mbola mipetapetaka fa ny ao anaty malahelo kely farana sahady veranga ka zay nge hoale tenenanao hoe andramo nge andramo fa tena ho tamany ianao ary tena tsy te hiala amin'ny aotra tsiny ianao fa tonga dia satsinao raha tena hoe hoe foana eo foana raha misy olana moa zany ianao dia efa adinao iny olana iny tena hoe tsy tadidy amin'io tsy hoe ny disy ny zavatra re sy fampisehoana eo ihany no ahafaly ianao fa le anao vo miditra ny varavarany fiangonany aotra mihitsy dia toy dia enao zany hoe fanatriana aotra dia zay fahenonao zay fanatriana aotra zay mihitsy ny hiteraka ny ny hoe anao tsy te hotsony moa mbola miampy ny fampiseho-pifaliana zay aseho ihany koa moa to dia vao mahay anao tsy te hotsony tena hoe tonga dia hafa mihitsy zavatra iainanao ao zany amin'ny 4 mars io tena tonga dia hafa mihitsy tena ay dia tongavaka daholo zareo tsy hoe manao dokam-barotra fotsiny zay tena tsy zay mihitsy fa tena maro zany zavatra tenenay na hitanareo misy manko le olona ohatra hoe nanatrika fety fotsiny izy dia aveo izy tsy miverina tsony na reny olona reny ary anontaniana dia hoe raha mbola fety aloha tsisy ohatrany ihany ohatra misy mantsisy sasany ohatrany hoe tonga taty fotsiny izy nanatrika 4 mars dia aveo izy tsy hoe inona na tonga anazy dia tsy miverina na reny olona reny ary dia miteny hoe mahitanao izy dia mbola hiverina any fa zatahitsinareo mbola hiverina satria hita le fifaliana fa zay moa na mahakasiky ny fa andehantsika hanaraka ny annonce indray Nasandratry ny avo Adasha Demi Makerena vehivavy 7 taona mitady asa ery fitiavana fahamasinana ilay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo iava Yaoshua TV ery
fitiavana fahamasina. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien ao choix. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy ao choix. izay torina ambasadorina ao choix Zadia Elia. Avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy ao choix ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any ao choix ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy ao choix izay nitoriana ambasadorina ao choix Zadia Elia Ireriany. Nivaevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany ao choix Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy ao choix. Kutungava taola ra iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Nasandratry ny avo Adasha Demi Makerena, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny serveuse na aide cuisinière. Vehivavy timitsiky, mazoto miasa ary matotra tsara. Raha toka mahaliana anao ary izay dia azonao atao ny miantso azy amin'ny laharana 038 22 207 41. Raha volon'ny aina dia Volandray be Samueline, vehivavy 27 taona, mitady asa toy ny femme de ménage. Efa niasa tamina zone franche, efa niasa tamina femme de ménage ihany koa. Raha toka liana ianao dia antsoy ny 038 80 849 25. Raha Kotoarisoa no menjanahary, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny vendeuse na réceptionniste, mahay fandray tsara manolona ary tia mitsiky. Ny laharana azahoana azy ary 033 64 588 23. Raha ary ny Rina Mampionina Kezia, vehivavy 27 taona, mitady asa toy ny serveuse na vendeuse. Ny laharana azahoana azy ary dia ny 033 64 588 23. Raha velo ary natenaina Erinirina Larissa, vehivavy 7 taona, mitady asa toy ny cuisinière na mivarotra. Efa niasa tamin'ny zone franche, efa nivarotra ihany koa. Tia mitsiky, mora tenenina ary mahay mivarotra tsara. Ny lahara taloby ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Raza Fiarinjaka Jean Safi Derman, lehilahy 12 taona, mitady asa toy ny maçon na vendeur. Efa niasa tamina resaka pansagena tomobile. Mora tenenina, tia mitsiky ary mahay mifandray aman'olona. Ny 034 27 001 63 ny lahara telefônina ahafahanao mifandray aminy.
Antonita Juliana, vehivavy raiky amby roapolo taona, mitady asa toy ny asatrano klasy mody, efa niasa tamin'izay sehatra izay ihany koa. Ny laharana ahafahanao mifandray aminy ary 038 69 410 46. Randriana tenaina Sarobidy Antonio, lehilahy raiky amby roapolo taona, mitady asa toy ny vendeur na maçon, ny asa efa nataony taxi moto. Ny laharana ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Ie, dia zay moa mahakasika an'iny annonce iny a, fa tonga dia hidirantsika zay moa mahakasika an'iny annonce iny a, ho anao izay mitady asa dia afaka mandefa ny mombamombanao aty amin'ny RTVCFF dia alefa eo ihany maimaimpony gratuit moa zany ho anao, fa avy hatrany dia hidirantsika ny fijery ny gazety. dia tonga sondray reto amin'ny fijeriny gazety any mboatsika azy ny gazety Aora avy hatrany. Tondra-drano teny Anozato, lamba koditra sisa no teny amin'ireo traboinao amin'ny pejy fahaefatra no anarahanao ny andindinin'izay. Hitafaty ireo mpivadina andeha moto lasan-drano tany an-tany fotsy, sy hitanao amin'ny pejy faharoandray no mahakasikasika an'izay. Voamera ny vondrona afrikanina tsy lany ny kandida malagasy amin'ny pejy fahafito. Fanomanana ny afrobasket nandresy tamin'ny lalao tsapa roa ny ankoay amin'ny pejy faharoambin'ny folo no misy an'izay. Baolina lavalava top 12 iona amin'ny manasadalana ny TFMA sy ny FTM mbola pejy faharoambin'ny folo hatrany. Piarakodia teny Alasora, mpamily maty tao anaty taxi be nivadika pejy faharoa no anarahanao an'izay. Fakana-keriny sy alatromby no baikonin'ny prime ministre ny anenjehana ireo tena atidoho amin'ny pejy fahatelo no misy an'izay. Ny gazetiko no anoizantsika azy ary. Filohan'ny voamerany vondrona afrikanina lany ny kandida Djibouti raraka tamin'ny fihodinana fahatelo i Madagasikara. Amin'ny pejy fahafito no misy ny andindinin'izay. Ambomalaza vaza-mpamokatra horonan-tsary mamofady amin'ny tovovavy malagasy voasambotra. Amin'ny pejy fahaefatra no anarahanao an'izay. Sisany ampitatafika nahazo filazana miloko mena tokantrano Dimanjato Dibo-drano. Hitanao amin'ny pejy fahavalo ny andindinin'izay. Kitra FMF nody mandry i Benony Jacques amin'ny pejy faharoa no misy any andindinin'izay vaovao izay. Manaraka ary dia ny inona ny vaovao. Noho ny fiakaran'ny sison teny ampitatafika miisa 480 sy 10 ireo trabona, olona 970 napetraka amin'ny toerana Vonjimaika. Amin'ny pejy fahafito no misy an'izay. Trafikana kokaina 920 kilao sarin'ny zandary nalefa eny Tsiafa ny Mauricianina 3 sy malagasy 4, roa hafa eny Antanimora. Amin'ny pejy fahavalo misy an'izay azafady. Flo Andry Rajoelina manao dingana goavana amin'ny fandraisana andraikitra iraisam-pirenena. Amin'ny pejy fahaefatra. Loholona Lalatina Rakotondrazafy miteny amin'ny fankahalana ny mpanohitra fa tsy manana fahalalana. Amin'ny pejy faharoa no misy ny mahakasikasika an'izay. Mba hikorina tsara ny rano no amafisin'ny apipa ny fanadiovana ny Mare Masay. Amin'ny pejy fahadimy no misy an'izay. Misaona ny kitra malagasy nody mandry i Benony Jacques. Amin'ny pejy fahatelo no anarahanao ny andindinin'izay. Ny manaraka ary dia ny Free News. Fahatrarana kokaina 920 faingo 700 kilao.
fitolany doboka eny Antsefa, roa etsy Antanimora ao amin'ny pejy 25 no hitanao izay rotsakorana ny sesesy aingana ny fiakaran-drano teo ampita-tafika tafiakatra 425 ny traboina hitanao amin'ny pejy 2 fiaonana tampony 7 UA. Zava-dehibe ny fangatahana ontra sy fanonerana tamin'ireo takaitrana velan'ny tantara ao amin'ny pejy 15 ny mahakasikasika an'izay. Fizahan tany mamofady teratany vahiny iray namokatra horonan-tsary na hiditra ponja ao amin'ny pejy 7 no misy an'izay vaky-batsilana fanaratsiana amin'ny lainga tsara lahatra ao amin'ny pejy 7 ny anaranao an'izay ny gazety manaraka ary dia ny gazety La Vérité. Forte pluie, plus de 2000 sinistrés à Analamanga, en pejy 5. Élection à la tête de la Commission de l'Union africaine, Madagascar continuera d'oser, en pejy 5. Défaut d'étanchéité, un lot d'augmentants nourrissons retirés du marché en pejy 5. Football malgache en deuil, Jacques Benoun s'est éteint en pejy 7. Anaranoni Makasikanzam Gazeti La Vérité. Manaraka Deni, l'Express de Madagascar. Commission de l'Union africaine, revers de la diplomatie. En pejy 5. Santé publique, un lot de médicaments retirés de la vente en pejy 5. Ravnala Aéroport, modernisation des infrastructures aériennes en pejy 5. Football PFL 3e journée, CFFA réalise un grand bond en pejy 5. Inondation, évacuation manu militari en Pitataf qui en pejy 5. À la Soula, une écolière meurt emportée par la crue en pejy 5. Amaranatsika Ziardeni, midi Madagascar. Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, élu président, Richard Ndimandjant, éliminé au 3e tour. En pejy 5. Dossier, un grand plan sur les ruages de l'Union africaine. En pejy 5. Diplomatie malgache, quitte de la situation après le revers à Addis Abeba. En pejy 5. Aboumalaza, un vasa arrêté pour tourisme sexuel. En pejy 5. Nicolas Fontaine transféré au Lokeren Temps en Belgique. En pejy 5 Missianzay Tana sur les eaux, 2564 sinistrés et 676 déplacés. En pejy 5 secteur numérique, 200 emplois créés dans la région d'Analamang. En pejy 5 HVM, l'ancien parti au pouvoir reste dans l'opposition. En pejy 5 Missin Makaskasianzay Pétanque, les équipes malgaches éliminées en demi-finale. En pejy 5 Benoun Jacques, l'ancien président de la FMF, s'est éteint. En pejy 5 des Zézen Ftsirin Kazeti, Mangasisha Kartupku. Zay ny makasika an'iny fijeriny kasety iny afaka jifainao any amin'ny mpivarotra kasety mahazatra anao. Zay fa ela tsy mividy kasety. Ohatrinona zao mividy ny kasety. Kasety malagasy zao 900 dia ny kasety frantsay arivo. 900 farany ambany. Eo mitovy amin'ny faraka afaka zany kasety. Hitanareo ny andro manko zao somary mamotapotaka ihany dia rehefa mandeha ny andalana za aloha efa tsatsy fa tonga dia fritiany rano aza fa dia atao ohatran'ilay tamin'ny vidéo mafeny maka vato dia tazomena tanany raha vao mitady ifritika ilay setra na andeo asa ndimrimo avany ilay tomobile fa tonga dia fritika taty amiko daholo ilay rano ny takety ny poziny. Raha eny ianao ilay manao akanjo fotsy be ilay andeha vavaka tonga dia feno fotaka hatrany atao mpindoka hoe mba mailo ihany rehefa mandehandeha ka izy lenao mailo fa ilay izy tonga dia atondry zareo ilay misy koa ilay tomobile tsy mahalala fomba tena misy tsy vakiloha mihitsy tonga dia va ny anazy ihany ny fantatra ohatriny reny tsinitsiny ray misy ho ianao
izy any anaty 4 aleo maily andro eo mandeha ny andalana fa ny andro manko zao fotapotaka dia misy lavaka sady mahasorisorena le vohitaka ao anaty bus ny akanjonao maloto be ianao efa tara ianao tsy afaka hoe andeha hiverina indray izy solakandro zany mira manao réserve akanjo tondra akanjo double dia atao anaty kitapo miomakomana amin'ny zavatra satria mety blisitra ko mantsy ianao dia mba ny andro koa malama ie zay moa zany ny amin'ny resaka hoe aviorana sy ny sisa fa tsy adiny foana ho any 4 mars fa ny tanana antsika rehetrarehetra tongava monjy an'izany fety be any Aochoa zany tena hoe zava-dehibe zany satria niverena ny anarany Aochoa niverena ny famonjena tena hoe tombony lehibe ary ho an'ny malagasy satria eto Madagasikara nanaovana an'ilay 4 mars na ny avy any amin'ny ampitan-dranomasina na ny avy any amin'ny faritra dia miakatra daholo mamonjy an'izany fety be any Aochoa zany tena hoe goavana be izany fety zany dia hanasana anao hoe tongava ianao izy ianao mandresy mahita na filoham-pirenena ianao na prime ministre ianao tsy akanavaka zany fanasany eto fa olombelona rehetrarehetra asaina daholo fa zany hoe tsisy place d'honneur aloha so dia izy rehefa olona anina dia apetra tsisy fa mitovy daholo zay mampiavaka any Aochoa zay ny anazy zany tonga dia mitovy daholo zay ao aminazy rehetra tsisy hoe rehefa ianao ohatra zao ianao dia ato placenao rehefa ianao ohatra zao satria ilay any fiangonana ny ivelany amantsy dia ohatra zay hoe ajaijaina ianao rehefa mpanan-karena dia rehefa mahantsy ianao dia ahilikilika tsisy an'izany fa natao amin'ny Aochoa manomboka hatrany amin'ny manam-pahefanaka hatrany amin'ny mahantra indrindra dia mitovy daholo saminy ondrikeliny Aochoa ray daholo ny fandraisana sady io tsy fantatro zany hoe itsy zao dia itsy zao dia izao fa mitovy daholo ianao arakaga fotsiny mahafantatra an'ilay olona hoe oay itsolo ny anina tena hoe manana toerana ambombo nefa izy rehefa atao amin'ny Aochoa dia miara-mipetraka amin'ny tany miaraka amin'ny ondrikeliny Aochoa io dia miaraka rehefa miresaka zay vao fantatra hoe kevenao dokotera evenao ohatra zao satria mitovy daholo zay zany ny tena hoe mahafinaritra be amin'ny atao amin'ny Aochoa ianao zany tsisy hoe fanavaka vanao hoe ohatra zao zao fa hitanareo amin'ny sary rehefa atao sabotsy sy lahady reny miara-mipetraka amin'ny tany dia rehefa mihinam-bary dia miara-mihinam-bary fa tsisy hoe misy ery mitokana zao ny anina dia tamin'ny oviny ny ambassadeur-ny Aochoa le hoe zay ohatrohatra zao ny lokany any dia maka amin'ny ohatra zao satria mba hitovy daholo izy ny sakafony ondrikely ry mihinana matsiro be dia ry mihinana rambomanga kely fa le tamin'iny mihitsy azy zay teneny tsiro zay hoe ohatrany hoe atao mihitsy zany zay atovy ale izy mba hoe tsy malahelo ny mihinana tsy matsiro dia tamin'iny ary le omena indray vitsikely fa le nanome indray le omena tena efa mitafitafy be fa tsisy asina efa tsisy asina ntsony dia le mampanome indray ny mazoty le lanome indray teteny mba mio anaky misy ohatra zany mihitsy azeke oale tenenanareo hoe atao amin'ny Aochoa tena mahafinaritra be tena fakatiavana ato tena hoe ahitana zany fakatiavana efa tsy hitantsony any avelany any zany izay ny sonanareo hoe tongava ty amin'ny Aochoa fa tena fahasambarana be miaraka amin'ny Aochoa tena sady dia tsy hitanao misy koa nefa zany raha tsy miditsy ianao tsy ahita an'izany mihitsy ianao fa tongava ty amin'ny Aochoa dia mbola misy fotoana so taraiky any ianao zay ianao vao anena dia rehefa anena ianao tsy hisy hevitra tena mety hoe zay koa ngamba mety mahatonga an'ilay teny Aochoa hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena no miditra ny lanitra satria ilay zavatra ohatra izay miaraka aminazy sisy an'izany hoe ambony ianao dia ambonimbonina fa mitovy daholo mitakosiny eo daholo eo daholo dia anasana rehetrarehetra zany hoe tongava na iza na aviaiza dia tongava amin'ny 4 mars ity Ambohidrapeto itosy amin'ny talata faha-4 ny volana mars 2025 amin'io zao ho avy daholo ny any amin'ny faritra misy ny avy any Masenga ny avy any Tamatave ny avy any Fianarantsoa avy any Tegor misy mety tsy haintsika hoe mety misy zao nefa ny ampitan-dranomasina koa le ondrikely avy any ampitan-dranomasina misy koa misy miakatra mihitsy ny reny dia ho avy daholo ny akamin'ny ondrikely ny Aochoa rehetra amin'ny amin'ny faritra ny avy any Toliara dia koa lavitra indrindra raha ohatra hoe atao Madagasikara avy any Comore Togo La Réunion tena hoe mahafinaritra tenenanao hoe tena zao raha dia
mangitangitaka be zady hoe tena efa tsy azoko tsony zany efa tsy azoko tsony de zay le ampiomananao de zao hoe satria le izy tsy nahandro talata de mba mira iomananao tsara hoe aka-repos amin'io na avela mpampiasa zany tsy avela de efa tonga tsy ambiandaka antiny ana de tsy maintsy tonga amonjy afety be any Aochoa zay mihitsy aza atao sakana ho le hoe ny anareo kosa ataonareo andro tsy fiasana le 4 mars anareo fa iny zany zay daty tsy andro itotonan'iny dia amin'izay ny ankarazana anazy fa tsisy hoe alady ao alohana ao aoriana fa zay le hoe 4 mars dia misy gaga mantsy hoe nareo zany kay tsy ino moa zany tiako tenena le hoe tsy manompo andro zany atao amin'ny Aochoa fa zay andro itotonan'iny eo na alatsinainy iny na talata iny na arobiny dia zay ny ankarazana le 4 mars dia mba hamafoiza reto fotoana Aochoa ngeny nidina tety tsy mba nanao excuse hoe za mbola sahira za tsy ho ainy fa ratsy be ny aminareo iny fa tena hoe nidina izy namonjy dia nao ve zay andro ray ve ny anasany Aochoa anao dia tsy mba ho avy ianao ohatra le mamonjy soratra ny olona tsisy mbola nanao soratra lahady zany na hoe soratra sabotsy fa na lakamisy na zoma foana andavanandro koa zay de nefa reny tena tonga mihitsy ianao laza ianao soratra nianina hoana de lasa ianao tonga tsy ianao tsy nite mihitsy manina raha atao sabotsy sy lahady ty fa de andavanandro ianareo no misoratra za miasa satria zay le andro efa safidiana izy mivady tsavaka itena le mpivady mihitsy ianao hoe mba ho le andro de ohatr'izay de tia indray Aochoa miteny hoe 4 mars andro talata de nao mba anjaranao no misafidy fa io ny 4 mars tsisy hoe tsy maintsy lahady fa zay andro itotonany misy olona mety latsinainy amin'ny 2026 zao larobia indray de olona amin'iny any na lakamisy indray de makany de ohatr'izay le izy miovaova arakaraky ny fitotonany eo moa zany de io andavanandro de tonga avy ianao ho an'ireo miasa maka congé de nizao de efa homahomany daholo zany rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa rapitsy ny 4 mars de latsinainy anao vao ikropaka amizay de eo amizay anao vao hoe tena tsy lasa tandray fa tena tampoka be tamina fa zao ianao de mbola misy 5 andro de fa homany sady le izany ohatranay anisan'ny anaporifonao amin'ny Aochoa tonga eo anatrika hoe ty za tonga tamin'ny fanasanao na iny na andro na hoe itotonana le 4 mars de tonga nambaly le fanasana de faly be izy mahitanao eo hoe ty zany tena mba nafoy andro ana nafoy ny asanao ana tena mba niezaka izy namonjy le fety 4 mars zany nge de efa mahafinaritra be de zay koa ary mety tiako tiany fona hoe raha ohatra ianao zany hoe tia anazy ianao de atram'izay zany anao le satria misy mantsy le hoe resy lahatra fa tsy mety tonga ty mihitsy ny resy lahatra tsy mety tonga ty mihitsy de ina ary mahatonga na tsy mety tonga any de amin'io amizay anao raha tonga ty anao mety io nikitinina Aochoa fonao de mety to de tafajano tsy mialo tsony ka zay misy tena tapao amizay nefa sa tena tapao fa ianao zany tena tsy anena misy ianao rehefa tonga amin'ny 4 mars sady io zany occasion anaporifonao amin'ny fitiavanao any Aochoa hoe tena tianao ve zany Aochoa namonjy anao sy ny tena niezaka tamin'ny fomba rehetra zany izy nanavotana anao de ianao zany aiza ho aiza amizay famalinany fitiavana zay andro ray nangatahany aminao de ho avy ianao sa tsy ho avy fa zay zany eto mitena anao hoe tongava tena tongava de amin'io tsisy hoe mody aloha tsisy hoe mirava aloha ampiomanina rehefa fety na tamin'ny Aochoa de tsy maintsy alidalina foana de fa alaminy any tokantrano sao de hoe lasa zay indray ny sakanao anao fa alaminy de nizao apetrapetrao tsara ny tokantrano mba ilamina tsara fa le izy koa nge tsisy tokony tsisy atahoranao satria anome voninahitra le Andriamanitra namorona anao de tsy maintsy apiny koa ianao zay nenina ny Aochoa be fanahina fa tongava fotsiny izy ny teny hoe zay manome voninahitra anao izy de omeko voninahitra koe tika zay zany raha ianao zany hoe namaly ny fanasana ianao tsy maintsy misy zavatra ataonao anao de tsisy tokony ampananao sao de misy mamaky ny tranay zao nefa mifolo sao de misy tsisy tokony ampananao fa le Andriamanitra tena marina no atongavanao aty fa alaminy alaminy sao de kosa ianao zany de hoe ataoko mitanatana be tranonay dikony tsaniko ilaina ihany famelony satria eto ambony tany ilaina ny fitandremana fa
amin'le fitandremanao zay raha mbola misy ohatra zavatra hafa mety hitranga ianao efa nitandrina dia mety misy zavatra hafa satria misy mpisopatra sy ny tany dia amin'iny ao soany miditra nyjetra ohatry hoe ianao kory tsy maila ianao ny tranonao tandananao normal be dia miditra fotsy ilay mpangalitra dia fahalamina hoe alamina daholo sy azalama rehetrarehetra fa andao indray aloha tsika anaraka ny zanam-pandarana manaraka efa miandry ao tokantrano inona indray sakafo androany sady misy koa ireo rem-piakaviana efa andeha tsena dahoara anaraka lakozitsika faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny RTVCFF ny fandarana lakozia indray no tonga mandrosa atao tokantrantsika amin'izao fotoana izao dia ho fantarintsika androany ianarantsika mikarakara hoe ity brocoli tika afaka atao salady eo anarany fomba anaovantsika anazy zavatra ilayntsika dia mila brocoli anankiray dia mila concombre ray dia tongolo anankiray voatabia anankiroa dia poivron anankiroa dia mila ihany koa tsika radis anankiray dia ny vinaigre sy ny menaka sy ny atody moa zany mazava ho azy anaovantsika saosy vinaigre ny brocoli aloha no karakaraintsika voalohany indrindra dia hoandrahoantsika kely mantsiny izy ity izany hoe manafana rano aloha zany avelantsika angotraka eo ny rano dia tetehantsika ity antanitsika eto dia masaka ilay brocoli fa tsy very ny zavatra ao anatiny izany hoe notrikaina hoentiny dia tsy miova koa ny lokony fa mijanona maitsomaitso tsara ohatran'izao vita izay ny fikarakarana ny brocoli dia apetrakitsika eto izy manampangotraka ilay rano fa asana ilay concombre hitantsika amin'izao fa mangotraka mivadibadika tsara ilay rano izay andrahoantsika ilay brocoli zany dia ampitsika sira somary atao bebe sira kely dia araka ny teneniko teo hoe ilayntsika maitso tsara ilay brocoli nefa masaka azo hohanina ny fomba fanaovana mba azahoana izay dia ampianao levure chimique kely ty rano ty rarahana levure kely ohatr'izao alatsika indray ny tongolo hitantsika arak'izao amin'ny sary izao fa mangotraka tsara ilay rano mivadibadika mihitsy fa ilay brocoli tsy miova lokony fa mijanona maitsomaitso ohatry ilay tamin'ny voalohany iny ihany efa akaiko masaka izy ity eo amin'ny 5 minutes eo ny fandrahoana anazy tapitra ny 5 minutes masaka tsara ny brocoli tsy miova ny lokony fa mijanona maitsomaitso loarantsika amin'izay mba tsy ampitohy an'ilay fahamasahany efa loaranao avy ato anaty rano mangotraka izy dia alatsaka ato anaty rano mangatsika raha misy glaçon aminao na au glacé dia vao maika tsara izao indray dia fikarakarana ny saosy vinaigrety zany ataontsika izao mila atody anankiroa mila sira poivre vinaigre sy menaka dia ravina basilika kely alaina ny atody dia ny mariana moa fanontamenany ihany ilayntsika eto raha ohatra moa ianao ka manana mayonnaise efa vita dia tsy mila manoatra nyity fa tonga dia afangaro mayonnaise fotsiny dia ampitsika menaka 5 sotro eo dia ampy vinaigre 2 sotro dia ampitsika kely an'ity basilika ity mba hampatsara ny tsirony
tsaraiko atsika daholo ngamba fa be loatra. Vitsy zay a dia mafangarontsika amin'izay zany izy rehetrarehetra. Dia izay indray sakafo afaka naroso atsika tamin'ity an'io ity a inoko fa nahafapo atsika amin'ny fomba fikarakarana ny salady izay naroso tamintsika teto androany. Dia sakafo hafa indray no entina amintsika manaraka azadininy manaraka sy tapaka ny RTV ACFF hery fitiavana fahamasinana fa ao no ahitanao ny sosiny tsara. Veloma daholo. Lora be tena matsiry hafa kely eto zany tsy hoe ny torohevitra fotsiny hoe zao indray atao laoka androany na zao indray atao lasary androany fa sady manome teknika ohatra zao fandrahoana an'ity mba hahatonga anazy ohatrao dia zao tena hoe hafa kely hoe mbola tsy mora karakaraina tsara izy teo zava-tsy mora hita kely daholo zao le nampiasaina teo iny afaka ataonao tsara iny entina mikato marsa zay tsara mihinana legioma hoe tsy dia masaka be ohatsireny any sady ny legioma zany tsy tokony hoe rehefa mandra anazy dia atao le masaka be le tonga dia le biletaka be fa somary mantamanta satria amin'iny zany tsy miala daholo le hery otrikaina hoety fa tonga dia mbola mijanona rehefa mandry sakafo mihitsy moa zany na inona iny satria misy nasalany tonga dia io to dia io legioma to dia biletaka mivadika rony daholo ny ovy sy ny hanina rehetra ohatrany misy mixena karaha zazakely voateraka hitako zay o mba hoe mahazo an'le rono ohatrany mariajiajiako era ohatra hoe lasopy ndray kosa aloha dia tsy maintsy biletaka izy le amidy lasopy le legioma na lesy raha ma raha mana lasopy zany dia mivarotra ihany zay hoe amidy foana mainao koa afaka mana lasopy dia hohanao an-trano zay mihitsy re zany ny sakafo androany indray lasary brocoli somary lafolafo ny vidiny fa zay hoe iny zany torohevitra omenanao dia rehefa mba misy ny vola dia mba mividy fa misy mantsy na misy raha vola dia hoe lo zao ihany ny vidiana le mba ilaina ihany zany le mba mihinan-kinana an'ireny re mantsy misy otrikaina be hoentina indrindra fa ny brocoli dia ilaina ny mihinana an'izay iny zany lasary atoa ho antsika rehetrarehetra ao an-trano azo atao tsara iny hoentinao amin'ny 4 marsa ety amin'ny fetiny aosoa ie zay moa zany ny torohevitra momba ny sakafo fa torohevitra torainao foana hoe tongava amin'ny 4 marsa izy ity moa zany tsy torohevitra fa fanentanana tongava amin'ny 4 marsa ataonay malilo mihitsy ny sofinao ary tsy amelanay ianao raha tsy tonga dia misy ianao miainanay miansoanso anao eto foana isanandro isanandro fa tena fitiavanay be anao koa le izy hoe tongava daholo na re mba hiaraka hifaly aminay fa tena mahafinaritra be misy fifalianao tena mifety iainanao zao tena tsy mitovy ale fety le falehanao hatramin'izay rery fa tena hafa mihitsy ny ao amin'ny aosa tena miavaka misy tena tsapanao sady iainanao mihitsy zany fifaliana azonao ao amin'ny aosa azy tsy mahatsiary reraka izany ianao rehefa ianao tena faly ao mandi tena mandi hoe mandi be mihitsy ny ao andena tsika aritsako rehefa le fety 4 mars fety episorona le fety ny aosa zany dia mandelo mifety amin'ireny to dia misy hoe 2 andro 3 andro ohatrany 4 mars zao dia 3 4 5 dia mandeha le fety dia anao tsy mandrenyreraka mihitsy nefa anao to dia fety tsy mahatsiary reraka zany efa ary amin'ny efa tapitra amin'izay mifety efa makamakaina anao mahena ohatrany visabizaka zany nefa le accesses be zao le taloha reny le 3 4 5 mandeha 3 miravariva dia tonga zay 4 mbola fova manaina misy ary sara to dia matory aty mihitsy zay to dia manao 4 dia mbola matory atyko 4 vizaka zany ianao nefa nenao tena mandihy to dia maraina manjaparivo ny andro to dia iny toy mandritry ny 3 andro ka le fivaliana zany tena tsy zakanao mihitsy zany le fivaliana fa tonga ianao tonga dia mandihy ho azy ianao tena fandihanao raha tsisy zany hoe fandiha ambamboarina zany fa tena le tonga dia avy ao anatinao mihitsy no zay fomba hoanao an'le fivalianao mety daholo nanao hoan'ny lehilahy zao manao tsingolo batita manao sika amin'ore tonga dia
tena hoe ny olo akaikina ohatra maneritery anao tena tsy mahazo aina mihitsy anao hoe mba mikisakisaka tena tery tena marina mihitsy za ko tena mahatsapa za mihitsy zay ndray satria mandia zany ianao dia teritery zany le toerana mahazo aina mihitsy anao fa tena ohatrany hoe tianao tonga dia toerana malalaka be dia nao zay tsina satria anao mandia le fihetsika ataonao tsy ampy anao tsy ampy valaparana le toeranao dia lasa tsy mahazo aina koa ianao rehefa mandia rehefa teritery le dia tongava zany amin'ny katimarse tongava dahony fa andao andrayntsika aloha ary anaraka ny zanam-pandarana manaraka andao ary toloho tanana andaharana aranao eto amin'ny RTVHFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana. raha ny mpanaraka ny eritiavana famasinana ty andra manalina indray no hitondrananao amin'ny pianity santatra kely no ataontsika tolory tanana ndao ary hoarahantsika avy hatrany miarahaba mpanaraka amin'ny fandaharana manaraka koa dia raha olo sotina za manana olana fahasalamany ty zasy ty efa rotaona zao ty aretiny ty zasy ty efa nitsabona ihany izy fa tsy mety sitsiny rehefa tena mihetsika le aretiny dia feno daholo ny tareha ny loha ny vatany rehetrarehetra toerana hitanana zany dia efa andrano manaraka isotsy lotsaro misy anay dia 77 be andrano manaraka voalohany numéro téléphone azahoana anazy dia 033 25 507 80 zao azao tsy manana tsony hitsaboko anazy fa mangataka tanana avy amin'ny fijery mifandaharana fa netiko dokotera rehetrarehetra izy tany amin'ny institut zao nitonjako anazy farany dia ataony zareo manao analizy nefa analizina rano efa le manananaovana le analizy no tsy izy tsy manana aretina akoatran'io izy io fara siso ihany no tena aretina zay mpaniriko zany dia za zany tena te hitsabo anazy mihitsy fa nefa le eto manana tsisy mba tsy hiverena io aretina aminazy tsy fa efa rotaona zao io aretina io aminazy ty za zany mba mangataka ny fomba malala tanana mba metiko mitsabo an'ity zasy ty le fisehoan'le aretina zany dia rehefa be mihitsy ny lelony dia voaka daholo le fery dia hatrany anaty vava masaka be daholo dia izy io misy fihetsehany foana dia mangididy be aminazy rehefa le avy misakafo amin'ny alina moa zany no tena fihetsehan'le mangididy daholo ny vatany rehetrarehetra dia rehefa sasana izy tena fijaliana ao anazy ny anankiray mitazona moa ny anankiray manositra savony amin'ny vatany rehetra rehefa mihetsika zany le izy le aretina dia reo efa main'ireo ihany avy eo no verina mitsoranika indray dia rehefa mitsoro be ny lelony dia mirotorasy rehetrarehetra reo verina tonga dia lasa fery be daholo indray ny amin'ny vatany atsaty anaty sofiny ity atsany vava moa zany rehefa tena mihetsika le aretina za zany mba maniry anazy sitrana ohatrany mety fa mba mangataka tolotana avy aminareo malala tanana zany mba metiko mitsabo anazy tanteraka tsy hiverena le aretina aminazy ty fa tena mijaly izy rehefa mihetsika le aretina mangididy anazy daholo vatan'ray manontolo toerana hitana anazy dia efa andrano manaraka isotsy lotsaro misy anay dia 77 be andrano manaraka voalohany numéro téléphone azahoana anazy dia 033 25 507 80 dia misaotra betsaka atsika izay malala tanana veloma tompoko
dia izay indray ny toloron-tanana nentina ho anao tamin'ity ity a santatra kely nentina ho anao a dia aza mafoy na mahasaraka ny herim-pitiavana famasinana fa entanina trany nefa ianao a amin'ny fanampiana ny santatra kely satria tena hoe tena marary tokoa ilay zavatra mahazo anazy satria ao anatiny roa taona angaragidina ny fitsaboana nataon'ny mamany a nefa tsy nahita ambokany ka mangataka toloron-tanana amin'izay malala-tanana ho fikarakarana ny santatra kely a dia efa misaotra betsaka na resahady ho an'izay mahafoy a amin'izay fanampiana izay dia misaotra betsaka mandra-piona veloma tompoko toloron-tanana andaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana zay moa mahakasika ny toloron-tanana iny a dia efa nisy teo moa ny larina telefona ahafahanao manolo-tanana ho an'iny santatra kely zay marary vao mifarasisa moa ny tenenireny tena mampijaly tena mampijaly aretina tena ratsy didy mangirifiry dia afaka manampy anazy daholo nareo a tsy ny fanampiana moany tsy voatery hoe tsy maintsy ara-bola fa ho anao ohatra mahita ianao asa ho an'ny reniny ohatra dia afaka miantso anazy ianao dia efa fanampiana be ho anazy zay na ohatra hoe tsy haiko izay fa arakaraka izay fantatra anao tokony hanampiana anazy zany e dia efa misy teo larina telefona nisy tokony adresy ahitana anazy fa zay misy manko hoe tena azo misalasala mihitsy a manampy izay voatsirambiny tanana satria ilay fanampiana tsinona tsy tsisy fanavana hoe tsy maintsy zao ihany fa mety daholo dia mba toloro-tanana ihany rehefa mba malagasy ny ray raha mitovy amintsika ireny e dia ho anao ihany koa izay mitady ohatra hoe ianao koa zany le ohatsy ireny mba te angataka fanampiana koa zany ianao dia angataka fanampiana koa ianao a dia afaka alefa eto koa gratuit daholo ny zavatra ehetra eto amin'ny RTVHFF satria izay ma hoe fifanampiana samy malagasy zany misy kagabe mihitsy ny tsy oetroseza raha tena ianao hoe gratuit tsy mandoha vola dia izy zany mieritratra le hoe gratuit dia mbola misy ambadika hoe mandoha vola ambadika fa tena tsisy tsisy mihitsy nefa zavatra anao a sady mandeha ara-dalàna no hoe tsy hoe zavatra hoe mandeha tontolo fa tena hoe zavatra tena hoe mipetraka tsara mihitsy a numéronao mipetraka eo ny lotranao tena hoe tena hoe mangarara zany le izy fa tsy hoe numéro atsika no mipetraka eo fa numéro an'le olona le numéro amin'ny zavatra ny tony vavany dia fanampiana koa tonga dia direct any amin'le olona tsy mbola hoe makaty dia makafa efa natao teo direct any aminazy mihitsy hoe tia tsy dia izy direct any tena hoe fanampiana e tena satria manko ny olona manko amin'izao tena efa faifain-javatra be mihitsy satria izy misady ka misoloky dia na misy ara ny fanampiana dia efa tsy mivantana any amin'le olona le izy dia zay mampamaily be an'le olona amin'izao zay mihitsy dia zany rehetrarehetra zany moa zany entina hanampiana ny vahoaka malagasy a zany fanampiana ny nofinao a ohatrany hoe fitoloro-tanana zany fa ny tena hoe fanampiana ngeza be ataon'ny ambassadeur ny Auchan ziady ahelay aminao a dia fanavotana ilay fananao tena zany rehetrarehetra zany moa zany dia maimaimpona daholo ny atao amin'ny Auchan e maimaimpona daholo dia raisy re tena raisy le fitiavana famonjenana nataony Auchan taminao na nofinao zany na fananao dia mahazo mamaim-poana daholo fa tsisy hoe na nofo mbola fidimbola misy ara n'le olona anaovana tournage ohatrany hoe tehiteny izy hoe aiza koa mampitombona zany gratuit zany izy zany ohatrany hoe satria efa zatra le any amin'ny hoe mandoha vola be iefa zay any koa zany no hidirantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka indray ary ndao ary
ny boutique Soso Tendance dia fananolotra anareo an'reto article be dia be ato aminay reto izay manana zavatra tsara be atolotra anareo ohatra amin'izany izay misy poketra misy marque be dia be poketra misy Christian Dior misy Céline misy Hermès sara be da be karazany afaka manatona ty amin'ny boutique nareo dia ny boutique Soso Tendance koa manana karazana akanjo kiraro an'izay olona tsy tia manao kiraro avo manana kiraro iva ohatra hoe escarpin talon carré iva reny ny boutique Soso Tendance. Dia manana karazana chemise mampiavaka any koa zao ny akanjo klasika mihaja lobaka ambony mihaja zany ambony mihaja na jupe koa misy plissé dia manana koa zay pantalon mihaja manana koa zay jean pantalon jean dia manana koa zay raha ohatra ny hoe robe misy robe koa atao aminay dia manana lunette koa zay hoany zay tia manao lunette dia nenay misy an'ilay anti-UV ny solomaso misy izy tonga dia miaraka amin'ny accessoire dia misy mandeha tsotra samy misy karazany roa zany solomaso. Tena sady afa-po ny qualité tsara mifandraisana koa tsara be ato aminay fa tongava dia mankasitraka to ary 4 volume misy an'ity toerana misy anay ity ety amin'ny avenue Centre aloha zany ary 4 volume misy anay natao kaikinay ny tena mora ahitana anay zao dia hoe Paolay natao kaikinay dia Hermade la Potinière amin'ny partie zany misy anay dia zay ny ty amin'ny faransisy indrindra ety numéro de téléphone azahoanareo anay amin'ny teny 033 11 991 90 ny page ny Soso Tendance koa manana page dia izay Soso Tendance mihitsy ny page dia afaka miantsonareo na koa nareo afaka mikomandy fa be karazana entana be dia be ny solution dia ny boutique Soso Tendance manana boutique anaky eny atao amin'ny avenue Centre manokana zao dia misy ny box 01 zao atao ambany dia amin'ny premier étage misy box 05 ny amin'ny box 05 dia spécial mitokana ho an'ireo olona tia resaka hoe classe zany klasika akanjo mihaja kiraro mihaja poketra mihaja raha vao resaka hoe zavatra classe zany dia amin'ny box 05 na hitanao an'izay dia boutique Soso Tendance koa zao vao nanokatra boutique resaka spécial bijou fotsiny ho an'izay olona tia manao bijou dia misy spécial an'izay koa amin'ny premier étage en box 09 fa boutique Soso Tendance koa manana eny amin'ny Tripolitana kely box 05 dia box 18 dia resaka kiraro sy akanjo fa samy manana anitra ho azy daholo misy aletana mitovy ihany fa misy tena hoe mampiavaka mitokana an'ilay boutique fotsiny dia manana koa ny boutique Soso Tendance amin'ny avant Centre eo Behoririka ale vao mitsofoka avy aty Antsasitafo ao amin'ny B212 sy C201 dia vao mitsofoka vao miditra mihitsy zany dia amin'ny étage-ny ihany fa tsy miakatra sady tsy midina tongava daholo fa mahafinaritra afa-po be nareo tena afa-po mankasitraka tompoko dia misaotra indrindra. dia zay mahakasika niny téléshopping iny Soso Tendance
dia afaka metsena any ianao raha metsena soso mihitsy soso ie dia afaka metsena any ianao a raha metsena 4 mars zany misy le accessoire ohatra ilainao ohatra hoe dia zao kiraro poketra tsara be daholo satoidina le miatsa be daholo dia afaka metsena any ianao ho an'ireo hoe tsy tia mpanjaitra indray kosa fa hoe hijery vita dia any koa afaka metsena makany sady any zany misy accessoire misy poketra any a misy kiraro misy jupe any a le jupe hitantsika jupe plissé tsara be coiffure anaovanao volo sisa ny tetavinao misy kavina misy collet any a misy peratra any a tena hoe any complet zany ianao any a afaka mandeha makany amin'ny soso tendance iny amin'ny avenue Saint-Heure any Analakely moa zany misy anazy teo a dia afaka makeny ianao misy any koa ny laharana teo efa nitonony teo dia afaka miantso ianao ohatra ka misy zavatra tianao antanena na misy zavatra tianao fantatra efa zay any koa ny idirantsika amin'ny fahasalamana anao araiky kondray ary Iany areto eto zanam-pandarana fahasalamako raiky indray tsika le olona manana aretina asma reny zany no mba entina hitindana torohevitra kely indray ho anareo amin'ity an'ity dia ny torohevitra voalohany indrindra aloha maka tongolo boribory ianao tongolo boribory anakiroa na anankitelo zay zany ny ilainy eto dia mampangotsaka rano ianao mampangotsaka rano ray very ianao dia tetehanao ao io tongolo io anakiroa io na telo tetehanao anatin'le rano mangotsaka ray vera zany le izy dia ataonao mangotsaka mandritra ny 10 minitra dia rehefa vita izay mangotsaka 10 minitra zay dia tonga dia sotroinao avy hatrany iny ranony iny aiza koa dia hoe sotroina mamay be fa tsy maintsy atao mangatsiatsika dia sotroinao le ranony iny dia ny sotroinao anazy maraina alohan'ny sakafo zany hoe mbola tsy misakafo maraina zany ianao dia efa misotro an'le ranona tongolo ray vera dia ny hariva ihany koa ny hariva indray alohan'ny atory izay ianao no misotro an'le ranona tongolo ray vera dia afaka asianao tantely kely izy na asianao siramamy kely azy itiavanao anazy na afaka tsy asianao ihany koa dia zay aloha mahakasika an'iny resaka tongolo iny fa ny torohevitra manaraka indray dia ny tamotamo na ny curcuma dia fomba fampiasanao an'izay indray maka rano mafana ray vera indray ianao mbola rano mafana ray vera ihany eto ny ampiasaina dia asianao vovona tamotamo zany le rano ray vera io vovona tamotamo roa sotro kely na 3 sotro kely zay itiavanao anazy arotsaka ao anatin'le rano mafana ray vera dia rehefa mirotsaka ao le izy fangarongaronao ao le izy dia avy eo tatavanao dia sotroinao iny ranony iny ranona tamotamo iny zany sotroinao avy eo dia sotroinao isan'andro iny mety daholo na maraina na atoandro na hariva fa zany hoe ataonao alohan'ny sakafo fotsiny le izy dia faharetany anaovanao an'izay zany 3 ka hatramin'ny 4 herinandro ianao manao an'izay ranona tamotamo zay raha misafidy an'ity ranona tamotamo ity zany no ataonao dia 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo ianao no fampiasanao an'izay ranona tamotamo zay dia zay koa fahasalamako araiky tamin'ity an'ity torohevitra anakiroa natolotra ao anao teo afaka hisafidiananao tsara zay tianao dia mirary fahasalamana hatrany ho an'izay zay tsy salama rehetrarehetra moa zany ny tenako dia mirary soa anao ihany koa dia zay ny fandahara. Zay zany fahasalamako no areko sotra n'izy rano tondra zay fahasalamako no areko zay momba ny asy misy teo sady zay mihetsika mihitsy miakatra le fantikitsindrina kely fotsiny am'le hoe mangotraka misy man sao dia meritrehitra hoe fontainginy eo apatana izy dia amin'iny no mikonty hoe 100 minitra fa le izy le efa ny mangotraka manomboka eo amin'izay zany anao mikonty an'le 10 minitra izy teo 10 minitra
zay mihitsy izy tsy misy tsy araka ny olona Aisa dia matsy zay fikotrany ka na izako ary moa taloha tsy nalala zaniko zay le izy zay ie fa ny ora moa zany izy dimena da dia mandeha fa andaontsika ary anaraka ny ahoana ahoana iza le miantso anay ahoana ie tafiditra tamin'ny fandarana ahoana indray moa zany tsika amin'izao dia tonga dia omena avy hatrany laharana ny telefônina ahafahanareo miditra ny ao amin'ny orange 032 79 145 42 ny ao amin'ny airtel 033 46 852 11 ary ny yas kosa indray 034 75 936 00 zay zany laharana ny telefônina ahafahanareo miditra ny andeha yas ka le izy moa efa novainzareo zay dia ianao tsy afaka hiteny eny ary dia miandry anareo zany zay ahoana efa misy antsy sady raisitsika avy hatrany ary izy allo ahoana ahoana iza le tafiditro Nirina avy aty Mangarivo le tafiditro miaraba ny Nirina miaraba ny ambasadoriny Aosoazy dia ady Aeria dia miaraba ny ankonana dia miaraba nareo amin'ny plateau miarabanao ihany koa mba sainga anentana alefoare manentana tsika vahoaka malagasy tsy zakobony manerana ny manerana ny lavalosy manasika zao petibeana Aosoazy fa tena tsana ngery zareo sady zay koa moa tonga dia avako eto mihitsy hoe zay manam-pitiavana ny tena tsona fa tsy manam-pitiavana aza maka aty fa dia tena ty mandehana aty malalaka be mihitsy mivavahadinay aty dia manasa anareo zay amin'ny katy mahasaho aby zao fa fety io ary tena mahapotipotika tena tika to zay lazana azy sady tsy falimbety izy ohatr'izany manahoana ny fanomananao ny Irina tena ny fanomananao tena mafotaka mafana sa mangatsika any andraisana ny katy mahasabe any tata iapazava dia ho ataotsika ambany zavatra hita ho ato zay mihitsy dia tena manasatsika rehetra zany hoe mitongava fa tena mahafinaritra be zareo fetibeana Aosoa io tena tisatron'io na ho aizy nareo na ho aizy aleo ihany manatsika fetibeana Aosoa fa aza manaiky taritaritin'ny olona ny ivelany fa mpamitaka daholo ny any tsisy mininona ho hitanareo any mamono fanany fa raha ohatra hoe tevonjena fananareo dia mitongava ty Ambodrapeko mamonjy ny fetibeana Aosoa hitanareo ao fa marinana rehefa tonga ao nareo hoe tena iverina amin'izay manomboka eto raha ohatra nareo hoe mbola tsy tonga aloha manefa tonga ny 4 rehefa tonga zay narina 4 ho azy nareo rehefa mahita ny fahatarana zay fa dia misaotra betsaka ka Nirina ansa fanday ary manaraka indray moantsika efa misy ny ahoana afaka miteny avy hatrany tapaka moa zany ny antso asolotsika antso hafa indray ary ahoana somary mba miteny mafimafy azafady allo miaraba ny ambasadoriny Aosoazy Adia Elia miaraba ny ankonana ny frianasy ankonana miarabanareo mpanao fanefanao amin'ny plateau miarabanao ihany koa dia iza le miantso esaka mba hanetana iza aloha Micheline va tata volonona ay ndao hanetana tsika rehetra zany manerana zao tontolo zao mamontsika be any Katomary ny Aosoa are mitenenako afaka mitenena dia mba tongava daholo fa tsisy tetetra misony mihitsy fa tongava re na dia varina amin'ny Andriamanitra tsisy fa Aosoa ihany manala ny fahotana izy natongavana ny lanitry ny lanitra fa dia tongava daholo zay ny antso sasanao ary voaray tsara zay antso hafa nzay ary
ahoana tena mbamy be mihitsy le feo anao. Allô maheno. Allô miaraba tompoko. Salamat le David. Miaraba Dayon Plateau, Stéphanie avait dit Andramina le mianzo. Miaraba Stéphanie. Miaraba nareo dia miaraba ihany koa ambassadeur Nyansha Diadia Elias Nyankona. Dia miaraba ny teny kely any tokantrano. Manentana moa zany. Dawari. Yes, zany dia manentana antsika satria taona efa tena akaiky be amin'ny 24 mars io. Dia samy no manadaholy amin'izay manomakoana izay atao ary miprepare zavatra izay hoentiny manana fiatriana an'izany fety izany satria fety be an'Andriamanitra tena marina io fetiny Yaosha. Andriamanitra miteny hoe aza manoty tokoa. Fa ho anao dia maniry mitady an'izany Andriamanitra tena marina izany ary mila famonjena dia andao daholo hiaraka ifety hiaraka amin'ny Yaosha satria izy mihitsy no tonga ao. Dia fahay anao mihitsy izany no tonga ao dia akainy ianao dia mamaliko aloha ny antony atoa anenenanao fa tena fifaliana be io fety io. Dia manasa antsika rehetra izany fa motonga dia manentana ihany koa sady miantso an'ilay olona efa resiratra reny kapitao amin'izay ny efitra dia aza mianana sy mitarejitra ao tokantrano tsony ka sady fotoana koa izao ny ora ahafahanao mandeha sy mamindra manantona ny Yaosha amin'izay sao dia lany andro eo ianao satria biboly mahita hoe resiratra ianao dia ampiny ao mbola tsoanao dia manatona ny Yaosha satria tsara afatin'izany hoe tsy mahay manota izany afaka mifahotany Yaosha reny ihany mavita izany ka aza misalasala tsony dia manatona daholo. Sotrano ihany koa Stefania. Ie, mahafinaritra ny fanetanana tongava daholo amin'ny 4 mars. Tena efa akaiky dia akaiky ny fotoana fa raisika andriana tsy manaraka. Ahoana iza le David. Miaraba ny ambassadeur Nyaosha dia miaraba ny ambassadeur Nyaosha dia Elias. Tapatapaka kely fanja. Somary mitady toerana kely. Tonga daholo tsika rehetrarehetra amin'ny voninahitra an'ilay Andriamanitra anankiroa tena marina. Dia ty be atiako ireo dia ometsika fitiavana be koa fa izay manome voninahitra anazy ireo koa to dia omeny voninahitra. Dia tongava raha manome voninahitra anazy ny 4 mars ho avy izao amin'ny 4 mars efa kely afaka tapa-bola be mihitsy makotrokotroka be ny fanomanana dia fitiavana ao anatin'ny foko ohatr'izay ohatrinay. Dia tongava koa amin'ny taposilahady aloha amin'ny fitaposilahady zao azadiny koa fa misy fivoriam-bavaka ao dia soatona ny anarana mbatisa amin'ny fanavotana fanahinareo. Tena le fanahy jerevana fa tena enjana be nge ho le loza eo na le fitsarana iandrinao le loza ihany koa fa le fitsarana tena enjana be. Dia zay dia veloma ihany koa mandra-piona. Aso afandriarana ilay isika e. Ahoana afaka miteny avy zany eo. Allo tsy mahay mihitsy izy to tsy maheno tolona asa fa aloha efa tsy maheno ianao anjary lany fotsiny ny krity. Ahoana Zay le David miantso dia avy aiza. Miaraba tsika rehetra dia miaraba ny ambassadeur Nyaosha Elias sy ny ankohonany. André avy aty Anosibe no miantso. Miaraba ny André. Ane. Misy manenemy be ny telefonan'ny André. Somary manalavitra ny radio ngamba na tele tsy haiko na hoe inona mahatonga izany. Somary manalavitra fahita lavitra na onjam-peo dia tsisy manenoneno. Tsy mety fa mikorotana be. Miantso fanjay ary aloha e. Mamerina miantso André rehefa avy eo. Ahoana iza le miantso.
Saola dia tia andro makely. Miarabanao. Miarabany ambassadeur-na Suède Elias Siriana. Dia miarabanareo amin'ny plateau. Miarabanao ihany koa. Dia miarabany PM fandehan'ny télé Sindebeseke. Anentana. Alefort e. Manentana ny olona mbola navela fanjakany amin'ny fomba ny tonga hiazakazaka noratra ny anarana amin'ny batisy fa vereo ny variana ny enina mandeha ny radio sy ny tele asesesa fotony fa amidy katony azy fa tanànana amin'ny batisy fa raha mateny dia verana melo any. Zay Izy zany moa zany dia fanentanana antsika rehetrarehetra ao tokantrano hoe tongava zay manko hitanao amin'izao fa ny olona tena anentana anao daholo nondrikely ny aoso rehefa dia efa mentanentana mihitsy tena efa tsy andro tsony ohatra ny tena hitanao fa zay misaresare zay fa miantso anao daholo dia asakasaka ao raha mbola tsy hoavy any ianao raha tsy tonga ty Ige bara sika zany ahoana sitraka dia ambotratrinina miaraba sitraka miarabany ambassadeur-ny Aosha dia Elia sy ny ankonany dia miarabanareo fandarana ihany koa miarabanao mba hanao fanentanana dahoary allo andao tenena anao alonge setra olona rehetrarehetra izay mandreva dia teo afaka mipahotana ka tsy dia ny Aosha dia manasa n'izy ireo mba ho azy any Ambohidrateto ny amin'ny talata fa efatra ny volana martsa izao amin'ny voninahitra ny Aosha fa tena tsara dia miaraka amin'ny Aosha dia tongava daholo izay ty dia ny Aosha teo afampahotana dia misaotra anareo amin'ny fandaharana dia misaotra anao ihany koa ahoana ditanao zao fa tena tsy hanena mihitsy ny ianao amin'ny katomasa io rehefa tonga ty fa tena hitanao raha zay miantso rehetrarehetra eo manasa anao daholo ianao mijery tele indray ny anenina amin'io tena takizay tany mety ianao raha hita tele zay anao zay dia azakazaka hita le zavatra misoary loha raha sika indray ny antso manaraka e ahoana iza le tafidy Narisa bete tumba zaza le nyama. Miarabanao. Voalohany zany ahoana miarabanao. Miarabany koa ny Siriana. Miarabanareo telo menaka eo amin'ny fandahara. Miarabanao. Saika mba anetana. Dahoary. Mifanetana zany dia manetana antsika rehetrarehetra ny tokantrano indrindra ny mpanaraka tele ACFF sy radio ACFF. Nenao mpanaraka tapaka io mihitsy matoa ianao manaraka dia tena tianao Aosha zany ianao satria ianao tsy mety miala amin'ny tele sy radio io moa ianao koa mety tsy andeha hivavaka any nanana ho any amin'ny radio sy antony fa tena saiko ianao zany mba ho tonga amin'ny katomaty indreo ny fananao fa tena maty azy nge tena very any amin'ny elo mihitsy raha vao sy mamonjy ny fanana marina mihitsy teneny Larisa teo hoe aza makany any radio sosy antony iny ary zao efa ho potika sy ravaka efa ho ravany mandeha mihitsy fanampitena na ny fampianarana miararava amin'iny eo ianao raha mbola miaraka amin'ny ansafare atria trano raha eo nareo dia rava miaraka reo tsy mitandrina eo ianao ahoana Allô, tafiditra ianao. Iza le tafiditra? Somary manalavitra radio kely na tsy haiko na tele. Ahoana fahita lavitra fa amin'ny telefôny tsika miresaka. Sabotsana me ana le miantso. Iza zafady? Rahalahy aloha vadia sabotsana me. Larion. Ay. Naware. Loakely dia miarabany ambassadeur-ny Aosha sy Adia Elia sy ny ankonany. Dia miarabanareo telo mianavany eo amin'ny plateau ihany koa. Miarabanao. Saika ambany entany. Dahoary. Ho avy ilay moa zany izao ny fety be Katomatsa, fety be any Aosha.
fankalazana ny iverany anarany osa teto ambonin'ny tany dia efa tsy hita ato anaton'ny 2 arivo taona mahery izy io dia mahitatsika malagasy rehetrarehetra zany sy ny olombelona rehetra mihitsy no atsora satria le Andriamanitra nahary tongotra mahatanana antsika io manasa atsika ho avy amin'ny fety io ka dia asaintsika rehetrarehetra indrindra fa eo rehefa resa lahatra dia aza mitanjana rehetra amintsony fa tongava fa famonjena ny fanahinao io efa samy manaiky daholo tsika rehetra fa tsy mariny Jesosy ary Andriamanitra tsy izy ka aza mamono ny fanahinao fa fotoana mbola mety zao tsy efa kely sisa tena efa kely sisa tena kely sisa efa ikatina ny batisa eto Madagasikara eto ka sao dia anenenany tsaro fa mandalo ny eto ambonin'ity tany ity ny any avoakan'ny afito aza tsy fantatry ka dia izay ny fanentanana fa makasitraka indrindra nareo makasitraka anao koa re Sotranao ihany koa sotranao ny ansa ie mbola misy ny fotoana farana miantsa kelikely sisa mbola misy kelikely ie raisika miantsa ahoana iza le tafidy dia avy izy Mientiko miarahaba ny ambasadorny ao Ocha sady Eliana dia miarahaba ny ampona ny anko. Iza le miantso? Tia 67 hectares le miantso. Iza kay azafady? Mba netana tompoko azafady. Iza azafady? Iary ava tia 67 hectares. Iary. Ale fort. Saka mba netana ny olona moa dia mahita ny tele SFI fa sy ny radio mba netana tongava ny fetibean'ny 4 mars ny fetibean'ny ao Ocha. Mana paru itu fakena tungava razo kena kundeu fanano miasa no fakere tungava patiane nenano kena maneta nano de tungava no amunde ni peti palina tembola kita no tane maliano reta pamite pa pamite sai uskeli kena miasa no mi sai mraisa ina mi sai uskeli kareta miara kami ambasador ni osa miasa no te mayeno te mande ansau pandara te maisa te miasa tungava no temos fanentanana dia betsaka nareo sotra betsaka are fitatsasy avatsy ezany avy any amin'ny faritra ny tsiro eny vary amin'ny faritra androany marina ie aiza daholo nareo e mba etantsika foana moa zany olona izy menada ho tonga amin'ny 4 mars fa raha misy antsy efa dia raisika avetrany ary ahoana iza le miantso miaraba motavany akady kely miaraba ny ambasadorany Ocha sady Eliana dia miaraba ny Triana miarabanareo amin'ny plateau miarabanao ie dia mba manitana ny olona zany a manasa ny olona ho avy amin'ny fetibean'ny Ocha dia fibean'ny Ocha rehetrarehetra ka hoe teo afaka amin'ny fahotana dia ngava manasiaka fibean'ny Ocha Bukan marka waktu, kami ini nafas juga bukan nafas palingnya kan, disekan kami, disekan besar, kenapa no timbullah salah besar itu, kasunggah kan, tidak pengkautan ya rekan di masa mana di kautan, kata tu so. Yes, kua niansa, sudah valeta kua. Ie fa efa kely dia kely sisa fotoana efa misy antso indray miaraba toko manaraka ahoana ensovy ty Ambohidrabety le miaraba lentso miaraba ny ambasadorany Ocha Elia sy Riana dia eo amin'ny plateau sy ny tokatrano miarabanao Yang itu kacang tu cari-cari main radio tu jadi andau ada kasih mas, macam saya tahu macam kerja, rembat gavano, sana fungsi fana, no sudah baca ni sekun, atau gavano ya, ada tu betul sebenarnya kui sakit sesuatu, t-shirt tu ada mana tu t-shirt katanya apa, kayak saksi mandi, ni tu leh Sana kurva tena miaraka isaky izay mandeha dia izay teo afaka amin'ny raha tsy ataony rehetrarehetra
za moa mahafantatranao fa iaotra toristy jaily ambasadorany aotra ihany manafaka fa tsisy akoatr'izay dia ho avy izy amin'ny 4 mars amin'ny fiangonany aotra dia araona radio sy ny télé io no manome ny torolalana dia ndao avia aty tsy reraka mihitsy zay no tena avia aty fa raha hita ary izy mety metina mihitsy ny tena mariny tsy ahitana overy tsy fofazana izany mihitsy hoe very ny namana mba malagasy namana velana azy ao akaty dia mba eto am-potiny eto nefa ny Ambohidrapeto sy ny manodidina atsoina daholo zay ny nahafandrany zotsanentsoare kazay misy makany hoe le tena nahitanao dia tena natosika mihitsy le fomba natao teo avia teo tsany stoma mihitsy le olona stoma mihitsy le olona tsy ray farany sisa nondraisika e ahoana izy le tafity parfait tena parfait ndao ale voare aza mendry tory parfait fa tonga dia anaty ambassadeur ny Aotra Zia Elia dia miarabany Siriana sy ny ankohonany saika mba netana ndao are manetana ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany izay tsy ho afa-pahotana sady tibe ny Aotra mba ho tonga hanatrika ny fety be ny Aotra ny amin'ny 4 mars 2025 ao Ambohidrapeto Antananarivo dia iaby nareo rolahy fa tsy misy fety manahaka an'io koa ty ambonin'ny tany eto raha mikaika anareo iaby zahay Rilongo miavia Hararaoty fa tsisy famonjena hitanao koa ankoatriny eto amin'ny Aotra eto ihany ary tongava nareo fa ho tonga ao amin'ny fiangonany Aotra ao ny Aotra amin'ny fotoana io Hararaoty sao dia ho diso anjara nareo fa miavia iaby nareo rolahy fa fety be amin'ny 4 mars io zay rolahy ny fanentanako soatra rolahy ena ny tokatrano an'izony nareo fa miavia maresaky be io dia fanomeza amboninay sy ny dada iavasy Aotra soatra parfait are dia parfait namarana fandarantsika maraina mahafinaritra tamin'ity andro aty fa azadino manaraka ny fampianarany Aotra amin'ny 7 ora dia tongava amin'ny 4 mars tongava ihany koa amin'ny sabotsy alahady dia azanysaraka ny RTV GFF zay dia mametraka ny velomandray ary ho amin'ny manaraka indray bye daholo ahoana iza le miantso anay ahoana
antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia. Koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy ny laza izany afa-tsy Aotra izay ny toriana ambasadorina Aotra Zadia Elia ire.